Malagasy sy ny radio-pirenena Malagasy amin'ity alina ity miainga avy eto amin'ny CCI Ivato ny ady hevitra izay ifanaovan'ireo candidat telo mirahalahy izay mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 19 novambra ho avy izao. Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy hiara-iaina mivantana ity ady hevitra ity isika any tokantrano any. Miaraka amiko manolotra izany ady hevitra izany Lova Rabary, mpanao gazety. Ho atolotra antsika avy hatrany aloha izy telo mirahalahy izay andray anjara amin'izany ady hevitra izany dia ho raisintsika arakaraka ny laharana izay natao tamin'ny atsapaka teny anivon'ny CENI ny fanolorana azy ireo. Atombontsika amin'ny candidat laharana fahatelo Andriamatoa Andry Rajoelina, ny candidat faha 20 eo ampovoany Andriamatoa Senson Daniel Radiranirina, ary ny laharana faha 13 Andriamatoa Siteny Randrianasolonyaiko. Miaraba anareo tompoko tonga eto amin'ny CCI Ivato ary miaraba anareo izay nanaiky ihany koa hiaraka aminay mandritra ity fotoana ity. Fa maninona moa no izy telo mirahalahy no anao ny ady hevitra mivantana androany? Tsotra ny valiny dia izy telo mirahalahy no nanaiky ny fanasana izay nalefan'ny CENI. Izy telo mirahalahy no namaly ihany koa izay nanome fahavononana ny marimarina kokoa hiatrika izany ady hevitra izany. Hofidiana amintsika vetivety aloha no fizotran'ity ady hevitra ity. Anana 10 minitra tsirairay avy ny candidat ahafahany mamelabelatra ny foto-kevitra ijoroany, fampafantarana mombamomba azy ireo, ny politika akapobeany arahany, iresahana ny lafiny ara-toe-karena, lafiny sosialy ary eo amin'ny lafiny politika ihany koa. Isy ny fotoana ahafahana manaraka ny fahalaniny fotoana izay APSN hitantsika mivantana eo rehefa avy eo izay ahafahany mitsinjara izay 10 minitra tsirairay avy izay. Fangatahana atao amin'izy telo mirahalahy dia mba hizotra ao anatin'ny fivanajana tanteraka ny ady hevitra eto, ary misy ihany koa moa ny mpanatrika avy amin'ny ireo candidat tsirairay avy ireo miaraka amintsika eto dia angatahana ihany koa izy ireo mba ho tony, ary na misy ny fankatoavana ny hevitra rosindreo candidat azon'izy ireo atao no mitehaka saingy atao ampilaminana izany. Izay amin'ny ankapobeny sy nofizotran'ny ady hevitra, misy lohahevitra maromaro. Misy anampiny lova zavatra efa voalaza say ve? Miaraba Christian dia miaraba ny candidat telo mirahalahy tonga eto ihany koa, miaraba ny mpanaraka any atokantrano any, miaraba ireo ato anaty efitrano. Tsy dia misy anampiana loatra Christian kasika an'ilay izy fa ampatsahivina fotsiny angamba antsika ato anaty efitrano raha mba afaka vonoina ihany koa ny finday mba tsy hisy anelingelina dia averiko ihany ilay nytenen'ny Christian tao hoe ny fitehafana afaka mitehaka fa miezaka tsy ho atao elabe satria manjary manalava ny fotoanantsika. Hiezaka ihany koa isika tsy dia tena tsy hiorakoraka mihitsy mandritra ny ady hevitra. Efa misy ny filaharan'izy telo mirahalahy araka ny voalazan'ny CENI fa ny ady hevitra androany dia asiantsika fisarihana ihany koa ahafantarana hoe iza no andray fitenenana voalohany, fa tsy ataontsika mifanaraka amin'ilay numéro zany fa ho asiantsika fisarihana izy androany. Asa raha misy afaka mitondra ireo taratasy anaovantsika fisarihana ataontsika atao anaty vata mangaraharany avy eo anivon'ny Vaumiera Malotena misahana fifidianana. Eny ary taratasy telo zany dia ho avalitsika dia ifandimby izy telo mirahalahy candidat eto rehefa avy eo anao atsapaka. Iny ny taratasy voalohany. Fa tsy filaharana arakaraka ny fisarihana tany amin'ny CENI reto hitantsika reto fa dia nalahatra fotsiny voalohany, faharoa, fahatelo, izany hoe izay mahazo ny laharana voalohany no andray fitenenana faharoa dia arakarak'izay. Andray fitenenana voalohany azafady dia arakarak'izay. Eny ary dia avalina dia atsofoka ao anatin'ny vata mangarahara.
eny ary iny ny taratasy misy ny laharana voalohany ho afangarontsika izy rehefa avy eo ny misy ny laharana faharoa ny mba isian'ny fitoviana eo amin'ireo candidat moa i Christian Rakotoarson na tonga ny CENI nandray an'izay fanapahan-kevitra izay eny ary dia ny taratasy fahatelo somary avalitsika sy akorotandrotana kely anankitelo mora tsy mety le izy aleo oeramatoa raha sitsakinareo a andany hoeto le tokotany any io dia agodigodinao andana hoeto azafady zay ny mety tsy mety fa ny fomba efa hitantsika izy teo aloha zany hoe fantatry 3 ery efa hitantsika izy aloha izy telo any dia avadika izy mirahavavy rery any dia averina engany ka tsy isy ny fanovana ny Christian sa eny ary vitsy eny ary miandry zany tsika aloha ny fiverenan'izy telo efa vita angamba zay raha mba afaka mpandrosoana amin'izay ilay vata mangarahara ahafahana hiantso azy ary rehefa anao ilay fisariana dia mbola hotazontsika ihany aloha ilay filaharana natao atsapaka teny amin'ny CENI Christian Andriamatoa Andry Rajoelina zany raha mangataka anao mba hitsangana andray anyreto entiny eny ihany ilay izy eny ary ahafahantsika mijery ny candidat laharana fahatelo no andray ny taratasy voalohany ahafahana mametraka hoe iza no andray fitenenana voalohany amin'ny ady hevitra androany eny tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina zany no andray fitenenana voalohany ny candidat Saint-Jean Daniel Raderanirina no andray ny anao fisariana manaraka eny ary i Andriamatoa Saint-Jean Daniel Raderanirina izay laharana faraiky ambin'ny folo no hiteny faharoa raha afaka raisinao ihany Andriamatoa sy tenany afahantsika mijery azy avy eo eny ary tompoko Andriamatoa sy teny Randrena Soloniaiko zany no andray fitenenana fahatelo farany ia mialohan'ny tena hanomboantsika ny ady hevitra dia anaraka spot avy ao anivon'ny CENI isika mandra-pikenokenona satria dia hoesorintsika ny vata mangarahara hoesorintsika ity latabatra manoloana ity dia anomboka avy hatrany isika Tony fotoana ty fidianana filohan-dry republika manamarika ny hoavin'ny firenentsika ny safiditsika andao hifidy tanora aho manandanja ny safidy vonona hitondra ny anjara afrika mba hampantsifona ny firenena fandarah tsy zakany safidy ny hafa isika fandao hifidy e ho an'ny ankohonako ho an'ny andriam-bavilanitra toa ho an'ny tanindrazako efaiko ny adidiko enina ambin'ny folo novambra fifidianana filohan'ny republika andao isika hifidy tony fotoana ty fidianana filohan-dry republika manamarika ny hoavin'ny firenentsika ny safiditsika andao hifidy tanora aho manandanja ny safidy vonona hitondra ny anjara afrika mba hampantsifona ny firenena fandarah tsy zakany safidy ny hafa isika fandao hifidy e ho an'ny ankoho satria moa zany ny candidat laharana fahatelo Andriamatoa Andry Rajoelina no andray fitenenana voalohany anomboantsika ity ady hevitra ity dia ny fampahafantarany ny mombamomba azy ny vina izay entiny hitondrana ny firenena ny antoko politika nanolotra azy ary ny sotoavana mibaiko azy menanao raha fitenenana tompoko ya miaraba nareo candidat amin'ny rahala ary miaraba ihany koa anareo tompon'andraikitra atao amin'ny CENI sy
ianareo zay manotrona ny candidat tsirairay avy fa indrindrindrindra miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy izay safidy izay ho filoha hipitarika sy hitondra ny firenena ao anatin'ny 10 taona ampitiavana lehibe no hitsidiako ny tokantrano tsirairay avy ary miaraba anareo mianada ihany koa izay ametraka ny fanontaniana miaraka aminay telo mirahalahy mianaka izay mifaninana amin'izao fifidianana ohatrehan'ny Madagasikara zao. Ny voalohan-teny raha mikasika ny sehatra ny politika dia tamin'ny taona 7 no nananganako ny fikambanana izay lasa antoko politika ny hotsahako hovidiana teto amin'ny tanàna Antananarivo tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna 3 taona zany io tsy misaraka amintsika mihitsy le 3 taona no nanangana n'izany fikambanana na lasa antoko politika izany izay mitondra ny anarana hoe tanora malagasy vonona io antoko politika io no manolotra anahy hovidiana ho filoham-pirenena ankehitriny antoko politika izay manana ny ratsa mangaika manerana ny Madagasikara za tsy misalitra anarana mpanao politika na antoko politika hafa fa manana ny antoko izay mivoroniko ary zay no antoko ilatsahako amin'ny mahafiloham-pirenenana ankehitriny eo amin'ny trakefa ara-pitantanana indray dia ampanetretena lehibe no ilazako ny vahoaka malagasy fa efa nandalo antanatohatra maro ary fantatrareo tsara zany eo amin'ny lafiny fitantanana ny tenako lany ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo zany hoe ben'ny tanàna ny renivohitry Madagasikara fantatsika tsara fa ny renivohitry Madagasikara zany dia firenena kely satria ny olana rehetrarehetra zay tsy teto Antananarivo dia tsy hitanao amin'ny rafi-pitantanana hafa ihany koa efa filohan'ny repoblika ny tenako efa voasetra ary indrindra zatra misetra ary zatra mamany ny olana indrindra ny krizy maro samihafa tamin'ny fotoana ny tantanako ny firenena ny teny filamatra satria izay moa ny anontanianareo teo ny teny filamatra izay apetraka dia teny filamatra tsy miraikitra atao boky ihany fa teny filamatra sorako an'Andriamanitra fa napetraka ary mipetraka satria matoa ianao mitantana dia ametraka tantara mipetraka ary napetraka satria tamin'ny nanovan'ny lalam-panorenana isika dia mba andraikitra azoko andraikitra mba afaka napetrako izay mametraka ny teny filamatra iray dia ny teny filamatra ny repoblika ny Madagasikara ankehitriny izay hitatsika eny amin'ny birao-mpanjakana rehetrarehetra hitatsika eny amin'ny taratasy-mpanjakana rehetrarehetra fa indrindrindrindra matoka fa mipetraka ao am-pon'ny malagasy rehetrarehetra zany teny filamatra zany dia ny hoe fitiavana tanindrazana ary fandrosoana raha tsy manana fitiavana ianao tsy afaka ampandroso mihitsy any tanindrazana ary zay le teny filamatra napetraka dia hoe ny fitiavana tanindrazana no mitondra ny fampandrosoana ho an'ny firenena raha mikasika ana manokana dia atramina fony kely aho dia efa pitarika hatramin'izao tsika miteny zao satria filohan'ny repoblika ny Madagasikara voa nametra-pialana ny tenako pitarika ary mahay mitarika ny fiainako rehetrarehetra dia akiniko amin'Andriamanitra ary za manam-pinoana ary zay finoana zay no mampiavaka anahy zay ny tiako tenanareo efa manam-pinoana ianao ninina fahasarotany zavatra ataonao dia tanteraka foana zany nizaniza manenjika nizaniza mankahala rehefa manam-pinoana ianao tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra ary zay indrindra no zavatra tiako zaraina amin'ny vahoaka malagasy satria ny zavatra rehetrarehetra tsy misy kisendrasendra alohan'ny nandehanako taty teo dia namaky sy nahazo tenin'ny soratra masina ao amin'ny Jeremia toko voalohany 5:1 zay mivaky toy izao hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany akibo no efa fantatro ary fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena mino sy matoka an'izany tenin'ny soratra masina zany ary zay nisorako anao rehetrarehetra isorako ny vahoaka malagasy ray manontolo zay nanome fitrikisana anahy ny tantana ny firenena nandritra ny 10 taona ary zay ihany koa mbola irotsahako ankehitriny hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena manolo tena ho an'ny tanindrazana
satria io a tsy azo tsapatsapaina ny fitondrana ny firenena sy tanindrazana zany ary zay ny teneniko anareo hoe misy olona natokana hitondra misy olona natokan'Andriamanitra amin'izay zavatra hosaniny aty amin'ny firenena zay le hoe amin'ny teny vahiny teny baiko hoe vocation zay vocation zay tsy afaka ho sakanan'ny olona misy olona natokana hoe hanao sary sikotra fa misy olona na ahianatra na hanao sary sikotra mandritra ny 10 taona na 20 taona tsy havita ny asa tanana sy ny fameja-pahasoavana men'Andriamanitra an'izay talenta mena ny tsirairay avy zay ka zay ngamba no teny fohy zay apetrako ary farana koa satria efa niotra ny 9 minitra sady no laniko teto fa dia faranako eo ngamba ny amin'izay mbola betsaka ny zavatra ho tanterahantsika. Ya Andriamatoa Andrajoelina ny fitenenana araky ny efa voalahatra moa zany dia Andriamatoa Saint-Son Daniel Radiranirina indray no ampafantatra mombamomba azy manaraka eny ary tompoko. Miaraba antsika rehetra, miaraba anareo nitotsina fotsiny andro rahamasaka n'ity fihaonana ity. Sarotra teraka ihany izy ity fa efa indroa no nyprogramme sika angamba izy ity fa izao vao tanteraka fa nitelony tsy haiko ny antony fa dia arabaintsika rehetra zany tonga amin'izao fifanakalozana zao. Za zany tena tsy fantatra indrindra amin'ilay candidat. Za zany no olom-baovao amin'ireo candidat milatsaka. Dia angamba ho lavalava kely ny filazako ny momba mba ahafantarana vahoaka malagasy dia vahoaka malagasy zay arabaiko manaraka atsika amin'izao manaraka atsika amin'izao mpanjarana zao miaraba anareo rehetra koa tonga eo dia miaraba ny namako miara siara miady hevitra eto. Teraka tany Maintirano tany amin'ny faritany Melaka nanao ny fianarako rehetra tany Fianaratsoa na ny primaire na ny secondaire na ny université. Dia avy eo tonga ty Antananarivo niasa tao ministerany eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika miandraikitra ny vola sy ny toe-karena. Mananjanaka 3 ary manana zafikely 4 efa miasa daholo ny zanako 3 mianadahy. Rehefa niasa tao amin'ny ministeran'ny vola sy toe-karena dia 3 taona ny tao dia nalefa nianatra mba hanao ny informatisation ny ministère ny finance hanao natao chemin directeur. Dia avy eo zany no finarina tany ivelany niasa tany tompon'andraikitra ny informatique nianatra ihany koa tany mba ny informatique nianatra mba ny fandrarana foibe fandrarana ankapobeny management global dia nianatra koa mba ny serasera. Dia rehefa avy eo ohatran'ny fanandrifa tamin'ny taona 7 sy 10 daty amintsika teo nanomboka namakafaka politika satria hitako hoe mandeha any amin'ny zavatra tahorana ihany ny firenena. Dia teo aho zany nanomboka nanao famakafakana politika nanao lahatsoratra tamin'ny ty taona ity nanomboka tamin'ny herintaona zany dia nanangana antoko politika antsoina hoe FIM fandrosoa faritsy aby ho an'ny Madagasikara. Dia io antoko politika io no nanolotray ho candidat ho filoham-pirenena. Misaotra anao Andriamatoa Saint-Son Daniel Radiranirina mbola manana 2 minitra ianao. Andriamatoa sy teny Randrena Solony haiko raha mpahafantatra ny momba anao ianao inona ny vina inona ny sotoavana. Sy teny Randrena Solony haiko manambady mananjanaka anaky 5 secrétaire national ny antoko PSD ny tenako ny ivina na ny nofinofy napetraka dia araky maha PSD azy zay io no antoko farany ela indrindra ary tsy kitsapatrapa ny fanaovana politika tompoko fa tiako no mampafantatra atsika raha nisy tamin'ny tantarany politika malagasy
ny vanim-potoana tena nampisy an'izany fahombiazana teto Madagasikara mpanetsetena no itenenana fa tamin'ny tondrany ataoko PSD ary zay indrindra no niantsona ny Madagasikara hoe no sambatra Madagasikara. Tsy dia andany fotoana loatra satria hiditra ao anatin'ny programa isika rehefa avy eo ary maromaro ihany koa zavatra tiako ambara fa dia miaraba ny mpiaino rehetra ny mpanaraka any ty fandaharantia miaraba an'izy mirahalahy kandida miaraba nareo mianada miaraba ny mpanotsina rehetra misaotra tompoko. Eny ary iroso amin'ny votoatiny isika rehefa avy ny fandimbina mpahafantatra ny tena ireo kandida anankitelo zaraintsika telo lehibe ny loha hevitra androany Christian ny politika no anomboantsika azy hiditra amin'ny toe-karena isika rehefa avy eo ary eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny sy ny sosialy no ambaranantsika azy. Ny fanontaniana voalohany ry Stelo Mirahalahy atombotsika amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany ny fanontaniana fa fanontaniana iray no apetraka aminareo miaina tsy fito vikevitra ny firenentsika amin'izao fotoan'izao satria ianareo Telo Mirahalahy vona ny roso amin'ny fifidianana ny 24 volana novambra ho avy izao misy kandida 10 ny mangataka ny fanemorana ny fifidianana mangataka tsy makasitraka loatra ny isin'ny fifidianana raha amin'izao endrika izao rehefa olany ianareo inona reny hoe heverinareo hoe atao amerenana amin'loany indray ny fifampatokisana sy ny fifandraisana eto amin'ny fiarahamonina malagasy ao aoriana izao tsy fito vikevitra izay miseho lany eto amin'ny firenena zao. Andriamatoa Andry Rajoelina. Ya, ty firenentsika ty nandalo crise foana natramin'izay. Matetika ny crise dia tsy fivitovian'ny mpanao politika hevitra ary matetika ny crise dia mitondra voka-dratsy na ho an'ny économie ny firenena na indrindrindrindra ny faitraikany dia lalina dia lalina ho an'ny vahoaka malagasy. Zay no teneniko mbienimbieny hoe tsy ilaina crise vaovao tsony eto Madagasikara. Satria ninina ezaka ataontsika eto alao ny tombotsoan'ny be sy ny maro tombotsoan'ny vahoaka malagasy ihany noa imasona fa tsy ny tombotsoan'olombitsy. Efa samy mitantana daholo ny ankamaroany ireo kandida reo. Misy filoham-pirenena anankiroa ao. Misy efa ministra ao. Misy olona maro kandida ao ary fantatra daholo. Fa zao ny zavatra tiako lazaina isaky ny règle démocratique dia milaza hoe isaky ny 5 taona dia misy ny fifidianana. Ary ao anatin'izay 5 taona zay dia ny vahoaka malagasy no maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy misy faneho-kevitra manandanja mihoatra ny hoe zany fifidianana zay ho kasainy. Ninona fifidianana io? Satria iny sy voatendry iny no solitenan'ny vahoaka malagasy indrindra moa fa eto ny resaka dia filoha ny république. Mandalo lalàna ary mahay lalàna ny ankamaroany ireo kandida. Fa tsy ekena tsony ny anaratsy endrika anty firenena malalatsika ty. Aiza ve amin'izao tsika miteny zao? Dia mbola misy filoham-pirenena efa meny ny vahoaka ny asiny sy ny voninahitra ny tantana an'ity firenena ity no andeha hitondra hitarika olona eny an-dalambe. Lalina be zany ary miteny aminareo raha eto ambonin'ny tany endrika ratso any Madagasikara zany hoe filoham-pirenena efa nitondra firenena no andeha hitarika olona amin'ny tsy ara-dalàna hitarika olona hoeny an-dalambe ary hisakana ny olona tsy safidy an'izay olona tsy nitondra ny firenena zay. Amiko zany zany zavatra zany tena tsy mety satria raha tiatsika androso ity Madagasikara malalatsika sy mamitsika ity tsy mila crise intsony, tsy mila karaotana intsony. Zay ny zavatra tiako apetraka. Oui, ny fanontaniana Andriamatoa Andry Rajoelina dia hoe atao amin'ilay chrono mijanona ny chrono rehefa miteny. Ya,
ia ny fanontaniana andre matoandry rajolata hoe inona no eritreretinao atao mba hiverena ny fifandraisana sy isi ny filaminana sy ny fitoniana rehefa vita ny fifidianana raha satria misy le tsy fitovikevitra amin'izao fotoan'izao tsy maintsy apetraka aloha mantsy le contexte azonao ny fotoanako lany fa tsy maintsy apetraka le contexte hoe aizitsika ny miainga arina ny zavatra atongavantsika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra ny anazy zany ny zavatra apetraka aloha dia aleony vahoaka isafidy rehefa tonga misafidy ny vahoaka anjarany ny filohan'ny repoblika ohatra ny tany Rwanda zao dia nametraka izy ohatra hoe ministre amin'ny fampihavanam-pirenena ohatra zany efa mitsirafitra be dehibe eto amintsika fa tsy hany ngamba ny resaka atsika ato hiaviana fa ny anahy dia tsotra fotsiny hoe tsy mila korotana ny firenena ary tsy mendrika ho an'ny firenena izao endrika aseho manoloana an'izao tontolo zao fa manana ny hevitro fa misy fotoana ny zavatra rehetra ary tsy maintsy ataoko izay ampizotra indrindra ny verena ny fifampitokisana amin'ny mpitondro amin'ny vahoaka sy eo amin'ny lafiny mpisehatra ara-politika fa tsy fotoana ny ngambany zao hoe efa ianticipe efa ilazany zany sady tsika amin'izao tsika amin'ny teny zao fa ny anahy fotsiny dia tsotra ny anahy tsy afaka maroso Madagasikara raha toka mbola ny tombontsoa ny mpanao politika hoe andao anao teteza mita zay vao anao fividianana na andao aloha izara seza indray zay vao anao fividianana efa hafany tamin'ny 92 efa hafany tamin'ny 2009 fa efa zavatra hafa ny ainatsika sy iainan'ny vahoaka malagasy efa nahazo famatorana ara-politika ny vahoaka malagasy ary tsy anaiky ho rebirebena ntsony ao anatin'izany tetika izay aty napetraka eto amin'ny firenena fehany rehefa lany filohan'ny repoblika haiko ny mamerina ny fifandraisana sy mamerina ny fitoniana mametraka ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena hitrotrik avy hatrany amin'ny andriamato sy teny ny fanontaniako ianao tao anatin'ireo niaraka tamin'ireo candidat tao anatin'ireo candidat raika ambin'ny folo amin'izao fotoan'izao ianao nanapa-kevitra nisy fotoana ianao nanapa-kevitra nandeha niditra nanao fampielezan-kevitra ho anao ao aiza misy vahaolana ve entina mamerina izay fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay ametraka ny fitoniana eto amin'ny firenena saotra tompoko ia misy tokoa ny vahaolana fa le vahaolana zany ny olana eto a Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy sahanay mpanao politika no mipetraka amin'ny latabatra boribory isiny zay ahitanay an'izay vahaolana zay zavatra tiako tenena aleo hiverina amin'ny tantara ny tenako angambany ho iaho tamin'ny passation de pouvoir zay nisy teto Madagasikara intelo fotsiny tsika no nisy passation de pouvoir ara-démocratique crise foana no ny ainatsika rehefa misy io élection io ny tantara tsy fanadino ray amin'ireo olona président élu de président élu koa no nanaovana ny passation de pouvoir ny tahotriko ny ayahako manahy indray fa tena hisy crise fefa misy crise amin'izao fotoan'izao aloha ny rehetra mahafantatra an'izay efa misy crise iainatsika amin'izao fotoan'izao inona ny vahaolana tompoko dia zao de zao isika ny tokony hamahazy tsy hoe akory hoe rehefa mipoaka be mihitsy n'le izy inona moa tadiavintsika rehefa misy olona maty rehefa misy inona naran'iny rehefa dorana TVM rehefa dorana dôly ny raha rehetra zay no atao hoe crise angamba kosa hoe izy hoe tsy mety izay ny zavatra zany tadidiko tsara tamin'ny 2018 variana moa mahita ny candidat numéro 3 miteny hoe tsy mandeha nandalabe imbetsaka ianao andriamato candidat no fifanidina teny andalabe tamin'ny 2018 ianao hitako teo amin'ny 13 mai ianao nanohatra ny président hery 2009 ianao nandeha teny andalabe teny ka dia aoka ny marina kosa no mba ho tenentsika rehefa nisy zavatra nitakinao dia nandeha teny andalabe ianao nalalaka tsara isika eto vahoaka malagasy miaino atsika ka zavatra nataonao tompoko dia mba azafeny manana droit izy nanangatanana izy teo mba hajanony kely le chronoko
tonga dia miala 3 secondes izy teo a dia après 3 secondes ndray nareo vao mandefa azy a manaraka tsara akio tonga dia amaly izy zany fa tsy toizan'andriamato sy teny handrenasolo ny haiko ny fandraisan'ny fitenena amaly izy dia hitoy indray a rehefa avy eo ya nya marina ihany no lazaiko ary ny zavatra tiako apetraka eto amin'ny firenena dia ametraka tantara tsara ho anty firenena ty zao ny zavatra lazaiko satria ny teny moa monsieur le député candidat mikasika ny hoe efa nidina teny an-dalambe tsy mitovy ny zavatra teneniko monsieur le député candidat dia ny hoe filoham-pirenena efa lanim-bahoaka no mitondra olona eny an-dalambe za miteny anao lanim-bahoaka tamin'ny 2018 fa eto aho re ampoko re pirenena nohony zay asina sy voninahitra nomeny vahoaka anazy zay tsy hitondra olona eny an-dalambe ntsony ary zay nisorako ny président Didier Ratsiraka démocrate milaza hoe tsy hitondra olona mihitsy eny an-dalambe mety misy ny fahadisoana mety nisy ny lesoka ary zay nyteneniko hoe zay misy lesoka ane areniny fa zany teneniko ny zavatra aloha tsy avadikitsika le teneniko fa filoham-pirenena nomeny vahoaka asiny sy ny voninahitra ireo an président anankiroa mitondra ny tsy ara-dalàna mitondra ny olona eny an-dalambe zay andriamato sy teny handrenasolo haiko afaka toizanao le toizako le izy a fa mijanona 3 secondes nareo a bon ny zavatra tiako tenenina ho an'ny vahoaka malagasy dia izao io tsy misy hoe filoham-pirenena sy tsy filoham-pirenena za no afaka miteneto androany hoe za dia démocrate satria mbola tsy nanao coup d'état na indray mandeha tsy ny participer coup d'état 2002 tsy ny participer 2009 tsy ny participer 2018 io endrikendrina coup d'état misy io tsy ny participer zany no atao hoe démocrate miala tsiny miala fondo andrimatoa Rajoel zavatra tiako tenenina dia zao firenena ny resaka eto isika dia firenena faran'izay mahantra indrindra vokatsy le fitantanana goragora tsy fanaran-dalàna eto tadidiko tsara za tsy manome tsiny ny mikimaky zay ataon'izay filoham-pirenena eo mba hahatonga réélection ko anazy nanao an'izany dolo ny rehetra nanao an'izany dolo zay filoham-pirenena teo fa le izy koa mba misy limitiny mba misy limity le izy tadidiko tsara tamin'ny androny 2018 rehefa nandeha teo amin'ny 13 mai ianareo tompoko dia rehefa hita ny amafana le izy dia mafy amin'ny andrimatoa président Hera Jonoro mampianina ane no niantso nandeha tamin'ny latabatra boribory niantony dia izao mba hijerena hoe hamahana an'izay olana zay ka fantaninareo teo tokony mahitsy tokony vahana zao le izy fa tsy hoe rehefa mipoka le izy anarina any a zay vao vahana tokony mandeha amin'ny latabatra boribory za sy tena fanotaninao azafady ramateo za sy tena tamin'ny fanotaninao teo za sy tena Randrianasolo ny aiko matoa miakanjo fotsy foana nandritra ny propagande zay nataoko iny za ireo fitakiny ireo candidat anaky folo reo miaraka amiko dia mbola miaraka amin'ireo aho fa za kosa dia fefaniteny tamin'izareo fefaniteny tamiko nambarako tamin'ny rehetra ary tsy secret izany hoe nandaniko ny arenako nandaniko ny fitaovako nandaniko ny volako rehetra sy ny olona manoana tsy hamela any président Rajoel irery eny ambony tataminy tenako ny zavatra tokony atao zany aleo tsy adalane tsy adala ireo olona rehetra reo na ny international miteny latabatra boribory mbola tsy isy tompoko tamin'ny tantara firenena jereo ny président ny Sénat président ny antemera-pirenena fa miantso mihitsy adaladolo ve ireo olo dehibe reo ny international mandeha any amin'ny latabatra boribory tsy adaladolo izy rehetra reo fa ny zavatra ilaina dia zao aleo aloha misoroka aleo tsika hisoroka mbo misy fotoana izao
andao napakevitra isika hipetraka amin'ny latabatra boribory a satria firenena ikambanana izy ty dia aotsika manapa-kevitra hoe mametraka hoe iny tokony atao fa tsy hoe daroanao bomba ny olona alainao le oroorona dolo ny olona rehetra fa ianao no matandraka indrindra eto amin'ity firenena ity miala tsiny miala fondro miala salofito fa ianao mety hiteny ianao hoe tsy filoham-pirenena tsony ao miala tsiny andre matoa anjinirina rajoelona fa ianao ihany no mibaiko an'io ary eritreritrinao io zavatra io fa tsy misy resaka hoe aza mandainga eto anatrehan'ny inona moa ty malagasy isika fa apetrao tsara le izy hoe aoka kosa mba hipetraka zay zavatra zay tsotra to andre matoa andre nasolony haiko fantaniana vetivety fotsiny hoe ianao ve zany anisan'ny mangataka ihany koa ny any amorana ny fifidianana amin'ny fahinambe folo ny volana oktobra sa hiatrika ny fifidianana madama izy roa za dia raha ny tena faniriko dia miaraka amin'ireo raika ambe folo reo mangataka ny latabatra boribory nangataka ny ray aman-dreny ra-panarehetra nangataka ny communauté internationale nangataka filohan'ny assemblée nationale nangataka koa ny filohan'ny sénat teo aloha nangataka dolo ny olo rehetra fa iza moa ny tsy manaiky eo tsy manaiky eto ane de numéro 3 ihany tsy manaiky fa zaho za sy tena randrenisolinaiko zaho de fefa nanapa-kevitra tsy amela rehefa io tapa-kevitra hoe misy élection de manao élection eny ary tompo mangataka fitenena andre matoandro rajoelona ataonao fohifohy angamba de toizantsika satria sao de lasa loatra le fotoana nefa mbola misy loha hevitra ataoko fohy mihitsy le izy mba hitenena satria tsy mety raha makany amin'ny hevitra disitsika za de nanda mba ajanona kely le chrono aloha zafady mba mihokelikely amle 3 koa rehefa avao 3 secondes satria micro tapaka nareo zao ny teneniko hoe nandalo crise betsaka na macrise ary raha misy ny olona tsy te ahita ny fifandonan'ny malagasy de zany voalohany zao zavatra fazako anao raha matotsika nisy ny fitakina reo solom-bavambahoaka tamin'ny 2018 ny antony anie de tsotra ny fanakanana any Andriamatoa Ravalomanana sy ny tenako tsy rotsaka vidiny ny fanovana ny lalahy-pividianana mampizotra makany amin'izay zay natonga nay nitambatra hoe tsy ekenay no ento fa nikliana candidat ray zay faharoa artiko atao angena be le izy ary tsara fantatry ny bahoaka malagasy tamin'ny 2013-2014 rehefa hoe andeha ny fividianana filoham-pirenena teto Madagasikara tiako fantatry ny bahoaka malagasy nandeha mivory zay niaraka tamin'ny troïka ny chef d'état anankitelo chef d'état sud-africain, Namibie, ary Tanzanie. Teneno zareo hoe monsieur le président Rajoelina tsy problème manay ianao raha milatsaka filoza izy fa une seule condition aloko milatsaka le président Marc Ravalomanana de ozy izy za hoe tsy manaika ny sy ny fifandonana raha mba afaka tsy miteny nareo zafady satria ny candidat nay mba atao stop kely any aloha le izy mba satria nenay ato endry be mihitsy rehefa miteny zareo tsisy mitabataba fa zay miteny monimonina ary zareo sady fampiteny zay le misaorako anareo to hoe tsara ny fifanajana ao anatin'ny zavatra sehatra goavana iangafina zany tsika mpanatrika mba anajan'izay fanginan'izay rehefa mandray fitenenana ny candidat misaotra anareo tompoko zay ny antony tamin'ny 2014 hoe afaka nyrotsaka vidina tsara tamin'ny 2014 fa ozy izy za tamin'ny communauté internationale hoe hitanareo ve mizavatra mitrangany Côte d'Ivoire 3000 lanisany olona maty any za tsy tiako sacrifiena mihitsy mivaoaka malagasy zay ny teneniko hoe aloko ny tenako no atao sacrifice na sorona tsy milatsaka filoham-pirenena toy zay ny vahoaka malagasy zay ny zavatra tsara tsara ho fantatsika zany androany kosa oketsy idinika ambony latabatra boribory inona ny zavatra angatahana zareo raha vao ny CENI raha vao ny ACC andao aloha anao teteza mita efa hitapoky hita-pirenena ne zany ve tombotsoana candidat olo vitsy ve no atao au détriment na eo anatrehany favoazany vahoaka malagasy iray manontolo tsy ekeko zany za raha hoe andao hidinikitsika hijery ny tombotsoany vahoaka malagasy
mety mbola mieritreritra ihany a fa hoe andao tsika aloha hidinitra fa ravao ny senir ravao ny HCC dia ndao hiary tatana zay vao alefa ny fifidianana tsy manaiky an'izany a fa aleo ny vahoaka ny safidy a ary ny fifidianana tsy maintsy mandeha omentsika fitenena aloha Andriamatoa Centre Saint Daniel Rahateranirina mikasika an'izay hoe anatina tsy fitovi-kevitra isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a aminao inona no heverina fa ahafahantsika mamerina amin'loany ny fifandraisana sy ny rehetra eo amin'ny fifampitokisana mba isian'ny fitoniana eto Madagasikara ho arian'ny fifidianana. Ny famahana ny olona ny vahoaka malagasy zay ihany. Raha mbola misy io a dia ino miseho. Raha mba ny olona politika no miseho takona ny olona vahoaka malagasy. Tanareo zay firy minitra tsika zay a resaka ady politika ny teo. Izay koa ny zavatra miseho a amin'ny fiainana andavanandro. Raha isika ohatra fotsiny tsy lavitra mbola vao tamin'ny 3 volana lasa raha vao miakatra ny menaka vidy menaka na maheno anatsimoany a vidy menaka amin'ny sotro kely dia vao teny teo amin'ny any aman-jery nanao ny asanareo nareo amin'ny any aman-jery dia inona natao fanjakana voatery ny fanjakana maniraka ny solitenan'ny ministeran'ny varotra na tsy fanjaka na tena mamavolana tsy anjarako mizara zany a fa taitra izy zany rehefa miteny olona ny vahoaka ny any aman-jery. Fa raha vao nanomboka ny resaka ity lazainantsika hoe ity atsoantsika hoe crise ity ndresahana momban'izao problema rehetra zao problema politika dia ny problème olana politika manakona ny olany vahoaka malagasy. Dia tsika koa zany voatarika any amin'izay dia miteny hoe ny famahana ny olana politika zany a dia ny politika asiany. Amiko a ny olana eto Madagasikara. Ny politika vao 3 volana izy no olana ny crise. Fa ny vahoaka malagasy efa taona ny maro no efa ny crise. Tahorana ny crise dia isy crise amin'ity fifidianana ity fa ny vahoaka malagasy efa isan'andro isan'andro mandry tsy lavoloha. Ny vahoaka malagasy no nanaty bus zay idiran'ny olona misabatra. Ny vahoaka malagasy no tsy matoritsony ny alina fa miambina ny voly ataony. Fa izany tsy lehibe zany par rapport amin'ny olany crise ny mpanao politika. Izay no mampalahelo amin'ilay izy. Fa maninona sangamba ny mpanao politika hainy ny mampiseho ny olany mpanao politika izy a dia lasa ny olany mpanao politika no ambony a dia miazakazaka daholo rehetrarehetra hamaha ny olana politika io. Fa isan'ny niazakazaka tamin'ny olany vahoaka malagasy izay mitohy hatramin'izao a tohy hatramin'izao a ary zany natonga any amin'ny teny hoe ao amin'ny vinanay a ny zavatra ataontsika voalohany satria ireo vahoaka ireo vahoaka ireo no mampandroso tsy zany mamboly tsy zany miompy tsy zany mampianatra fa ireo vahoaka ireo a tosona amin'ny tany amin'izao fotoana izao tsy manana hery akory hoentina miasa hanao ny fampandrosoana nefa izy ny akina fampandrosoana tsy lehibe zany olana zany par rapport amin'ny olana politika. Izay ny teniko hoe voavaha io olana io a rehefa voavaha ny olany malagasy satria amin'izao aloha dia hainjareo mampiasa ny olana politika. Ny tiako tenenina farany angamba amin'io dia ameko anareo ny fitenenana dia hoe za raha mamaly direct amin'izay zany fanontaniana ampiaraka hoe ahoana no atao a mba hiverenan'ny fifandraisana dia izay aloha zany a ndao alohatrena ny ady amin'ny ty fantrana laliny ity a za dia mampanantena barazanona rehefa izano lany filohan'ny repoblika dia hijery an'izay tsika ao anatiny kilohana la politika hijerentsika miadany zany a amin'ny saina tony a anaovantsika zaika be mihitsy a isaky ny tsy ny politika rery a fa itiry olana vahoaka malagasy ity ny olana mpianatra ny olana mpampianatra ny olana mpitsabo ny olana rehetrarehetra feno olana daholo nety Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy zany tantarana zany fa enitsika isan'andro zany misaotra tompoko. Andriamatoa sy teny handrena solony akoatra nangataka fitenenana. Amaly Andriamatoa Anjenirina Rajoelina tena mbola tsy niova mihitsy ianao a tena marina. Hitanao za io avy any atsimo a avy any Toliara io rahalahy candidat sanao mihitsy ny teny hoe vitanao a le pipeline ao a Toliara ary fefa mandeha ny rano lainga zany aza manao hitako aza zay tiako teneny hoe ianao a mbola tsy niova mihitsy ny ianao io zavatra teneninao teo hoe niangatahany ireo candidat reo a resaka tetezami tetretretra fandravana gouvernement tsy ekenao zany ohatra ka ianao nanovanao gouvernement tamin'ny 2018 iny tsy nanova nga ianao
andraso aloha andraso aloha aleo mandeha anahy tsy manahy inona tsy hampitovy an'izany rehefa ny olona hafa zany a manao azy de vorondolo fa rehefa ianao manao azy de railovy ny fakta Andriamatoa Filoha de zay izy a resaka élection eto malagasy 28 millions araka teninao mitovy eritreritra aminao tsy mila crise ty fireneny ty andao re tompoko ary zay indrindra nasahiko sorako aminareo senia aloha fa tamin'ny 21 aho ny antso azy mihitsy hoe andao tsika senao anao fasafasa de izy namaliko azy tamin'ny tenenany azy tamin'ny 6e danina iny hoe ipipia Claude tsy zany tenany zany fa izy de hitako hoe ahoana an'le izy fa ny zavatra tiako tenena ao anatin'izay zavatra zay azontsika atao mandamina an'io Andriamatoa Anjanirina Rajoelina ny olona rehetra fa miteny tsy miteny tsony eto zao na ny FFKM na ny ireo androm-panjakana reo na ny communauté internationale imbetsaka miteny hoe andao nareo mifanaraha aloha eo tsika vao mahita azy am'izay hoe ina io fanarahantsika io zay ihany tiako tenena hoe ianao Andriamatoa président Anjanirina Rajoelina mbola tsy niova mihitsy sao dia lasa mihitatra be loatra sika mity loha hevitra anankiray ty Andriamatoa Rajoelina fotoanako miala fa anampitsika efa 30 minitra sisany ianao Andriamatoa Andriamatoa député candidat tena tsy niova marina ny teneninao tsy miova ny fitiavako any Madagasikara sy ny fitiavako any boaka malagasy tsy miova satria mbola tsisy navita pipeline zany teto ary zay nitondako ny avako namako ato avy any Ambovombe io ambiany Ambovombe io ny pipeline tompoko ary zay mampanahirana anareo le mamadibaditra isaka ny pipeline efa tonga ao ny tuyau ray sambo ray manontolo efa tonga ao rapitso ady fasako vidéo ngia te hitanyngia eo hoe mandeha io satsy mandeha efa mandeha io azafady fefa mandeha io izy rapitso idinako any koa io alefako aminao koa ny vidéo tsisy an'izany ao aleo vahoaka malagasy no hijery azy rapitso rahalahy koa io na injoro teo tsisy an'izany mandeha zany ao Andriamatoa Anjanirina Rajoelina aza mba mandainga mivahoaka malagasy re tompoko miara mandeha antsika senao rapitso vahoaka malagasy fa tsy mendrika ianao sady mandainga io anatria ny asa zay ataoko sy ny asa zay ataoko amin'ny fampandrosoana firenena rapitso isika mijery azy profoko rapitso wasehoko anao androany any manao réseaux sociaux mba avao izao de izao ny mbola manana sy ny tio izy fa mbola manana loha hevitra maromaro fa tonga ny resaka eto azafady tsy pipeline fefa tonga ny resaka eto fa pipeline fa mandeha ny teneninao fa mandeha azafady tsy mandeha zao teneniko anao vitakio velorano atoko mba vahoaka malagasy vitakio pipeline io zay tsisy navita teto Madagasikara vitakio ary ataokio natomboko tsy maintsy farana tsy anao tsy tokana an'io mihitsy fa zany hitokana zay angambany azafady tompoko aza mba manao jeu de mots ianao le izy fa mandeha rano fa mandeha ny teneninao sotra tompoko ohatrantsika am'izay ngambany zay satria mbola lavalava ihany resakintsika eto maromaro ny loha hevitra izay mbola hiadika-hevitra hiditra amin'ny loha hevitra manaraka tsika lovarabary eny mbola ao anatin'ny politika ihany nyresaka moatsika teo fa anisan'ny mandeha sy manahirana ny olona amin'izao fotoana izao ny resaka fandriampahalemana ny resaka filaminana eny anivon'ny tanàna anisan'ny manahirana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fisian'ny fitsaram-bahoaka sy ny sisa aminareo telo mirahalahy inona no atao iverenan'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafi-pitsarana amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa Andriamatoa Centre Daniel Raderaniryna angamba no angadantsika amaly an'ilay fanontaniana tena marina fampiberimberina rehefa tamin'ny fisipiana fampelezan-kevitra nataonay
dia tena miverimberina io napetraky ny olona voalohany aho lara-pamena fandriam-pahalemana satria izany koa dia mitarika amin'ny fantrana lalina satria dia miambina ny vahoaka ny alina tsy matory fa miambina misy koka dia mandeha koa ny vahoaka vory izay indray mandeha tao ambositra tara ny vahoaka fa dia ny alatsiny izy eo hialatsiny fa nisy omby very indray tao dia mbola lasana ny antsika dia mieritreritra n'izany hoe le vahoaka zany a efa malemy mbola manao zavatra hafa indray izy satria tsy mandry ny tanàna dia ny azy zany everiko amin'ny zavatra io dia tsy maintsy miverina eo amin'ny vahoaka siany eo amin'ny fotony eo amin'ny fokon'olona zany a ny fototra handresenan'io zavatra io dia izay no mahatonga nanyeritreritra hoe tokony sisy zany a ny fanamboarany andro masom-pokon'olona io fampidiranan'io amin'ny rafitra fitandronany filaminana zay zany amin'ny resaka any ambanivohitra zay nataoko voalohany a zay ny tena zava-dehibe amiko namerenana io fandriam-pahalemana io a satria raha tsy mandry fahalemana any amin'ny mpamokatra any a dia tsisy fampandrosoana banina zay foana ny anay a le fampandrosoana fa rehefa mivoaka amin'ny fampandrosoana antsika rehefa mandroso ty tany ty a misena koa izany a tsy fandriam-pahalemana zany satria matetika ny tsy fananana no mahatonga an'izany koa matetika zany tiako lazaina mba ny fandriam-pahalemana avy eo a misy ny olana ety an-drenivohitra ny olana mpanao politika zany a sy ny hoe tsy hoe olana mpanao politika fa olana ateraky le fifandinana mpanao politika dia izay resahana hoe ny ety ambonivohitra miresaka miseho amin'izao fotoana izao angamba tianao lazaina io a dia problema mitovy koa io a fa ny fitenena hoe misy a ny mpitandro ny filaminana atao siariny vahoaka sy ny fananany a dia misy a ny vahoaka malagasy a manana zoa sy taky ny zony a sy lahatra sy teny hoe zao tsy mahafaly anay a dia ny olana matetika miseho dia misy fifandonana rehefa misy zavatra roa mifandonana io a misy a ny rahatra dia eo a ny mampisalasala hoe move zay zany tsy maintsy tadiavantsika vaholona hoe ahoana ny amaritana hoe move fitandronan'ny filaminana sy arovana ny vahoaka sy ny fananany a sa herisetra dia izay no mampimaly ny andany sy ny ankilina herisetra io a ndray miteny hoe tsy maintsy miary ny vahoaka sy ny fananany a dia eo zany tokony tadiavana voaolana ny any velany any nahita solution zany nahita vaholana izy ohatra hoe rehefa miditra ny mpitandro ny filaminana dia tokony équipena zany hoe ampiasantsika koa zany teknôlojia jerena zany a équipena caméra ny kasika ny ohatra mba azahoana amin'ny tsara ary asiana polisy ao faran'ny polisy a mba azahoana amin'ny tsara hoe move tena fampiasan-kera amin'ny tsirariny marina sa hoe fampandrina fahalemana ny vahoaka misy zany problema tsy voatery problema politika fa mety azo vahany amin'ny problema teknika zay zany tiako lazana aminao andriamatoa sy teny ny fandarana asanao a entina edina amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay na eny ambanivohitra na atanan-dehibe momba ny programme anasa ny sitena rendrena sony haiko tena zava-misy ane amin'izao fotoana izao e fefa napetrako a fefa tsy matoky ny fitsarana mihitsy ny vahoaka malagasy misy antony tsy atokisany ary reny mahatonga anyreny inona moa ty fitsaram-bahoaka reny raha iresaka fandriam-pahalemana antsika sarotro izy io mitambatra mifampiankina amin'ny fomba ahoana mory malagasy havako iaby ny vidiny lavanila lasa mitovy vidy amin'ny kapoaka kabaro anankiray amin'izao fotoana izao dia hieritreritra atsika hoe ilamina ny tany sarotra zany dikan'izay zany dia zao ity fitondrany ity a potoka daholo ny fiveloman'olo rehetra lavanila langilangy jakaka vary mijaly tatsa fa efa 5000 zao amin'izao fotoana izao ny vidiny vary ray kapoaka tiako tenena franc io a tiako tenena aminao zany mahatonga an'io tsy fandriam-pahalemana eo ka inona ny zavatra tokony ataotsika ny zavatra tokony ataotsika dia tsotra tsy maintsy manarina ny arikarena malagasy itsika manana programma mipetraka tsara hoe ahoana ny anarenana an'ireo fiveloman'olona
zay simba reo tsy te andany fotoana amin'iny fa satria mbola iverenako iny rehefa aveo manome toky ny vahoaka malagasy ny tenako satria ny fitsarana no tena hidirako amin'izao fotoana izao sao dia andaniko fotoana loatra momba ny fitsarana araka ny teneniko teo iny zava-misy ane amin'izao fotoana izao tsy atokisany vahoaka malagasy intsony ny fitsarana isika rehetra mahalala ino mahatonga korotana politika izao na tsy amin'ny HCCR fa tsy atokisany vahoaka malagasy roa zay manaraka an'izay dia zao te hametraka fanontaniana keka aloha aho amin'ny président Anjenirina Rajoelina Andriamatoa candidat ohatrany misy resaka any hoe voantso any Londres anao amin'ny raharahany Romi marina sa diso Fizatsika any Andriamatoa sy teny Andriana Siniaiko dia rehefa manam-potoana misy mamaly rehefa avy eo resaka fitsarana sy eto Madagasikara misy fitsarana io azafady mandeha amin'ny fitsarana sy ny vina apetraka ao entina amaly ve anao sa tsy amaly zao ve Andriamatoa Andry Rajoelina sa rehefa avy eo vao amaly eny ary tompoko eny tompoko ya toizako le izy ny fitsarana tsy metsy averintsika aloha ny fahatokisana ny fitsarana raha filoham-pirenenao sy teny fefa nyteneniko ombenombeny io fitsarana raha fipetraka ny fitsarana eto Madagasikara dia tokony hitovy tahaka ny firenena Europiantsika satria ananatsika daholo ny rafitsy fitsarana rehetra créeny koa ny fitsarana hafa ao anatin'izay zavatra zay io mahatonga fikorotanana ao amin'ny fitsarana io misy Bianco misy PAC ao anatin'izay zavatra zay ny ady zao manome toky anareo mpitsara rehetra manerana Madagasikara ny tenako raha vatsika Bianco sy PAC io averina aminareo 100 isan-jato ny fahatokisana ary tsy misy mpanao politika na iray afaka hijabajabaka any amin'ny fitsaranareo apetratsika zay zavatra zay fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha anome ohatra anao aho momba ny ministre ny serasera teo aloha 2 ans talohany zao misy fitoriana hipetraka momba ny vadiny teo aloha 2 ans talohany zao rehefa ny divorce izy mivady dia lasa nandeha ndray koa le fitsarana azafady lasa nandeha ndray koa le fitsarana voatsara nzay le olo tiako tenena amin'izay hoe le fitsarana mihitsy no lasa tsy manana an'izay fahaleovantena zay satria voabaiko manino fitoriana nitovy iny roa taona taty aoriana voatao zany zavatra zany avelao re tompoko ny fitsarana haleotena ka ny programme anasany sy tena Andriana Soniaiko dia famerenana an'izay fitsarana zay hahaleotena tanteraka angambany aloha tsara sina mise au point kely ihany aloha mba ataontsika anatin'ny fifanajana sy tsy resahana ny fiainan'olona manokana fa vina am-piarahamonina sy vina amin'ny candidat sy ny fandaran'asa no resahana anatin'le ady hevitra azafady fa ino moa momba ny fitsarana io ohatra le izy ya fa misy fanonana fiainan'olona manokana mivoaka ao anatin'le ady hevitra le izy dia alohatsika mba ao anatin'le fifanajana sy tanteraka no hevitra misaotra Christian Andriamatoa Andry Rajoelina variana amin'ity débat ty androany ary ny zavatra mahafinaritra anahy dia zao hita ny vahoaka malagasy ny toe-po ny toe-tsaina sy ny toe-panahy ny candidat misaotra anareo mianadahy nametraka amin'ny fanontaniana tsy mazava be ny fanontanianareo inona ny plan sécurité défense hoentina hidivana fandriampahalemana eto Madagasikara mialatsiny monsieur le candidat fa ny eno anao tsara fa tao anatin'ny fandarateninao dia fankalana fanaratsiana fanenjehana fa tsy manana programme ianao hoentina hitondrana ty firenena ty zay ny zavatra voalohany variko ny fanontanianareo inona ny zavatra nataoko tao amin'ny 10 taona plan sécurité défense iarovana ny tsy fandriampahalemana merenana ny fandriampahalemana nataoko lara-pamehana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana teto Madagasikara nisy ezaka betsaka vita na dia mbola betsaka ary ny tokony atao ny resaka kidnapping raha nisy ny kidnapping na teto Madagasikara talohan'ny hitondrako isam-bolana foana tsy misy tsony zany fanaovana kidnapping zany ankehitriny faro ny ady amin'ny asan-dalo be dia be ny olona reo mahita ny asan-dalo milaza aminareo chiffre omeko anareo raha isam-bolana isan-kerinandro
mivoaka amin'ny anao manjery PDB ny olona ny omby very ankehitriny amin'izao tsika amin'ny teny izao vakitsika ny ao mahazo arivo any Isandra ara 2945 ny omby ny mpiomby tao a Isandra ohatra tamin'ny 2020 2023 efa miakatra 3400 ny omby zay ompian'ny olona lalanginy tamin'ny 2020 raha 11177 ny omby satria niena ny omby no niezaka natao nandefasana détachement spécial nandefasana hélicoptère ankehitriny ny omby ana lalangina 25863 ny tiako lazay zany ny tetikasa manakaiky vahoaka sy hoe inona ny zavatra hoentinao mba hisiny ny fandriampahalemana zay voalohany faharoa nametraka izahay tsy ho vita voatanisy base opérationnelle avancée raha toa zany reny mpitandro ny filaminany reny mandeha manao fampadaditany matorana amin'ny sekoly tsisy toerana atoriny fa za dia nametraka base opérationnelle amin'ny toerana maro be eto a Madagasikara namatsy fitaovana sy mpampitovana ny mpitandro ny filaminana 4 tsy matao-dalana 377 ny moto meny vatsina ny vidiny manerana ny ireo tafika malagasy sy ny gendarme ny armée de l'air nanitafika anabakabaka tsy nanana fitaovana intsony tsisy fitaovana ntsony fa isika zao no nividy avion anakefatra mividy angidibe anakefatra ary ray amin'ireo vaovao zany ny programme sy ny plan de sécurité hoentina mba ampiverina ny sécurité eto Madagasikara ary ny farany indrindra zay lehibe indrindra nataoko lahara-pamehana ny fanaovana recrutement ny mpitandro ny filaminana 29800 nisy mpitandro filaminana zay recrutena tao anatin'izay 5 taona zay zany tompoko no plan zany tompoko ny programme fa tsy manenjika olona na manaratsy olona na miditra amin'ny fiainana privé eo eo amin'ny setry ny fitsarana Andriamatoa Andry Rajoelina misy mbola fanatsarana entinao entina ve ny eo anivon'ny fitsarana nisy fanontaniana nataon'Andriamatoa sy teny Andry Rasoloniaky ihany koa fitsarana dia zao teneniko anareo tsika 2023 zao ny fametrahana areo ny lazaiko foana hoe ny présence de l'État na ny fisian'ny fitondrana anankiray hoe maro toetra dia ny fametrahana foto-drafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka izay jerevy tsara ny resaka fitsarana milaza aminareo ny fitsarana 250 ny tsy ametraka an'izay fanontaniana izay monsieur le candidat moa satria mety tsy ho fatany koa nisy amin'ny tribunal misy eto amintsika fa 250 nisan'ny tribunaly hatramin'ny fahaleovan-tena mandra-pahatonga an'izao zay ny antony nametrahako tribunaly 250 ny tribunaly zay naorina natsangana any Sainte Marie tsy misy tribunaly fa tsy maintsy makany Fenery Veste Ambilobe tsy nisy tribunaly nanangana tribunaly tsika eto Tsimondrano anita nametraka tribunaly tsika zany tompoko ny plan napetraka ny réforme atao tsy maintsy mandeha ho azy koa ny réforme rehetrarehetra fa za dia tena manisany laza aminareo tsy manaiky ny anaovana intervention amin'ny tribunal PDB reo ministre reo candidat io zao ministre ny volany ry Rajonary Mampianina zany fanontany izy raha mbola naniraka anazy hanao zavatra tsy mety ary zay ny teneniko hoe tsika ilaina ary tsy ny filoham-pirenena rery ny responsable fa mpiara-tatana rehetrarehetra no tompona andraikitra mba hoentina ampasiana ny fandriam-pahalemana lasa be ny anina koa développeko lava be ny anahy satria zany ny programme hoentina ampandrosoana mbola toizana zany fanamboarana nireo foto-drafitrasa reo toizana zay efa natao mbola toizana réforme tokony mbola atao mbola ho atao be dia be ny réforme sy ny texte ary iny mandeha amin'ny assemblée nationale mikasika ny fanatsarana ny tontolo ny fitsarana zay nga mahalany ny fotoanako fa mbola be dia be koa ny zavatra ho lazaiko tsy hamaly an'ilay fanontaniana Andriamatoa sy teny Andry Rasoloniaky ianao ok le nisy fitsarana ny resany teo zao zavatra tsy responsable amin'izay zavatra nataony ny kabinetra teo aloha za tompoko tsy hanao kolikoly hoe andeha hitady vola $225,000 zany betsaka noho zany no zaraiko amboaka malagasy ary tsy convoqué ihany mazava angany Andriamatoa 500 rahaberan'iny ya izay manko ny problème amin'le hoe filoham-pirenena isika vahoaka mihitsy no ohatrany tsy vahoaka moa zany fa tsika eto no ohatrany hoe mampirisika an'ireo candidat filoham-pirenena hanao zavatra ohatr'izany teny hoe zany tonga eo tonga dia vitako tsy asika intsony ny intervention tena zany daholo ny rehetrarehetra dia zay no hividianana azy après sasany indray teny izy hoe navitan'izao 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 ny zavatra tsapanao nefa rehefa navahoaka any amin'ny fianana
ohatrany tsy heniny vahoaka le vokatra le izy ohatra mbola mitaraina foana le vahoaka tena tsy rary ny fandriam-pahalemana mbola zany no heninay hoe nefa raha zany fotodrafitrasa vidy zany ve tsy tokony mba hore zany zavatra zany tsy tokony mba ho tsapany vahoaka ve mivokatra zany fa raha tsy tsapany vahoaka mivokany zany dika zany tsy vahaolana zany dia tsy mety ny santété ny vazaha fa manova raha ohatra ka hita fa tsy manova satria ny zavatra fanjaray dia zany tsy misy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao mandry tsy lavolony olona faharoa ny fiheveran'ny filoham-pirenena sy ny candidat filoham-pirenena hoe za manana programma tsara lahatra ary ho vitako io dia mamitaka izany zay tsy anakiko loatra tsy noko loatra le asy miteny hoe mandainga ny candidat na ahoana va hoe tsy noko loatra hoe za ianao avy eto tonga dia hoe ravako ty dia tsy asiko tsony ny intervention dia va ny olana fa ahoana le anaovana azy izay tokony ianareo vahoaka tokony ho sarotiny amin'izany tazomy izy zay vely rano ny olona mantsy mifanenjika hoe firy moa vely rano natao amin'ny filoha teo aloha ny any zava-taoko dia na tsy ny vely rano zay fa ny tokony anontaniana hoe mitondra ho fampandrosoana Madagasikara ve zany ny hena ve na dia vita azy tsy andrefa zany hoe vita sady tsy vita tsy any ny olana amiko fa ny any dia zay ihany hoe nisy vokany ho an'ny vahoaka malagasy ve zany ny paka tany ambilan'ny malagasy ve zany dia izay no mahatonga anay teny hoe ary teniko foana zany averimberiko foana hoe tsy za no mampandroso nanana programma tsara tare ohatran'ina za nataoko avy any Paris na nataoko avy any tanàna nataoko avy any États-Unis raha io vahoaka io no tsy manana hery hanaovana ny asa avitana zany resaka zany resaka mandany jiro fotsiny zany fa ny anay zany dia toy izay hoe ndao ara-petraka ny rafitra hahatonga ny ambilan'ny malagasy ny fanavaozana rehetra atao voalohany amin'izany dia tokony ho ny tena olana ny vahoaka malagasy no vahana tena olana ny vahoaka malagasy no vahana aiza no alalana zany ny any amin'ny fotony no mahalala an'izany izay zany ny zatra voalohany atao hoe atsangatsika ny rafitra azahoana manao mampisosa ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ka mba ho tonga mihitsy any amin'ny fanjakana ny tena ilan'ny vahoaka marina ary ny eo amin'ny fotony koa no miaraka mitady ny vahaolana tsy ny vahoaka ireny no apetraka amin'izany satria vahoaka atao hiasa izy fa ananganatsika fondronasa eo anelanelana eo azahoana mampifandray an'izay zavatra anankiroa zay fa mialohan'izany dia averiko indray ninona taonay eo nefa raha io vahoaka io no mbola tsy mitsangana dia tsisy fotony anaovana zany rehetra zany noho izany tena maika aminay ny roa taona ho avy io dia atao mihitsy atao ajanona mihitsy ny rehetra vonjy rano vaky zany dia rehefa misy vaky ny tatatra ny tanimbary no tondraka ajanona daola ninona ataonao fa io no atao sy ameriana azy rehefa vory io vahoaka io za tsy miteny hoe hanakarena izy afaka roa taona tsy izay le resaka fa rehefa vory sery io vahoaka io afaka mitsangana izy mba handeha hiasa hamboly hampitombo ny vokatra tsy izay mifandrosoana raha tsy teny terme teknika atsika fa ny fandrosoana dia izay mitombo ny vokatra mitombo ny vola miditra mitombo ny fahefa-mividin'ny mpanjifa dia mandrositsika zay ny zavatra roa zany amin'ny tokotelo hitondranay ny firenena rehefa tonga eo fitondrana zay resaka rafitra ianao resaka vahoaka hoetritsika avetrany ao anatin'ny resaka fitsinjaram-pahefana ny loahevitra manaraka andriamatoa siteny isan'ny fototry ny fampielezan-kevitra nataonao tamina tanàna maromaro izay fitsinjaram-pahefana izay mety azonao hitondrana fanazavana bebe kokoa ve mikasika izay tompoko zafady saotra tompoko raha ny fitsinjaram-pahefana moa no isitsika resaka alohan'izay tiako fotsiny no hanambaratsika vahoaka malagasy fa isiteny rendrena sonaiko dia manana programma dina etsaka ametrarana lovasoa tia ny programmako
fa mialatsiny aho rehefa misy zavatra tsy mety kosa aloha eto amin'ny firenena za tsy tapenambava am'izany a satria resaka fitsarana no resaka teto a de tsy maintsy miteny ao anatin'izay zavatra ny problème eto Madagasikara rahalahy a tsy problème ressource tena tany manan-karena Madagasikara fa ny olana eto à Madagascar problème de gouvernance zay ny olana eto à Madagascar de olana faharoa de olana resaka tsy fakatoavana lalam-pandorenana io lalam-pandorenantsika io a de ny fidina tamin'ny 2010 17 novembre 2010 angaban'izay ary voasoratra ao daholo a io resaka fitsinjaram-pahefana eo fa ny filoha teo aloha sy filoha ankehitriny tsy nanatanteraka an'izany mihitsy ary zany mihitsy na tonga hoe zany fanenjena gouvernoura izany dia tsy fitsinjaram-pahefana zany tropoko ary tsy voasoratra ao amin'ny lalam-pandorena fa napetrakay ho fototra raha tsika hanangana firenena nataonay ho fototra ho socle io zany a io fitsinjaram-pahefana io de nametsara n'le pilier anakefatra zay mbola ho teneniko eo a rehefa avy eo fa resaka fitsinjaram-pahefana inona ny ataotsika ao anatin'izay zavatra iray zavatra hitako raha tantaran'ny Madagasikara tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana président Tsiranana zay ihany no fitondrana tena nisy anio fitsinjaram-pahefana io zany raha ny lalam-panorenana no jerevantsika tokony hipetsaka zany a ny rafitra rehetra aloha voalohany fifidianana manomboka any amin'ny commune any amin'ny région any amin'ny faritany a mipetraka daholo aloha areo a satria reo a no ametsaratsika ny faniotra ny développement rehetra eto Madagasikara tsy ny tanterahana zany a de manana n'io lalam-panorenana io olona démocrate zany amiko tena mankatoa an'io lalam-panorenana io na io Sénat io ara ny électeur tsy feny satria ny électeur ny Sénat ny azadinoana re tompoko farana lalàna jerena de ny ina moa ty lehibe ny be ny tanàna sy ny conseilleny ny lehibe ny faritra sy ny conseilleny ny lehibe ny faritany sy ny conseilleny reo tsy arahana raha vao mipetraka eo sy teny ho filoham-pirenena ny malagasy tonga de io a no zavatra petratsika alefa aloha ireny élection reny a de omena fahefana tsy zazakely tompoko Madagasikara ka ny filoham-pirenena ty hiteny hoe amboariny zao zava-misy am'izao fotoana zao a hatra amin'ny fanamboarina mialatsiny miala fonjo tena isiko volamena ny bavako hatra amin'ny filoham-pirenena angatana amboatra WC tany Fianaratsoa tsy mety zany zavatra zany fa omena fahefana ny olona isaky ny rafitsy ny décentralisation rehetra décentralisé rehetra de omena budget fa tsy botoina aty Antananarivo raha ny budget misy am'izao fotoana zao mibaiko ny budget io de any amin'ny présidence am'izao fotoana zao mibaiko ny budget rehetra tsy décentralisation zany tompoko ary fanomezana fitaovana ho an'ny district déconcentration zany fa tsy décentralisation aza fitanany malagasy fa zany décentralisation zany omena fahefana ary zay nahatonga fampotehana naharaka fampotehana any amin'ny fahasalamana na amin'ny fianarana na ny lalana potika eto Madagasikara satria tsy mipetraka le budget ny fitsinjaram-pahefana fa raha mipetraka io de tadidio ny tantara ho atsika malagasy mieno a 32 000 kilomètres ny lalana teto Madagasikara tamin'ny première république tsy goudron io a fa niasa nisy budget communal nanao lalany commune budget fivondrona nanao lalany fivondrona budget faritany nanao lalany faritany nisy an'ireny cantonné reny niasa tao anatin'izay zavatra zay apetraka any le budget de miasa ry zareo a ao anatin'izay zavatra zay sorato Andriamatoa Andry Rajoelina inona no fanatsarana hoentinao amin'izay siège ny fitsinjaram-pahefana zay raha oharina tamin'ny fotoam-piasanao teo aloha ny anahy ny décentralisation tsy fampanantenana fa fanatanterahana ny antony dia nameko lanja aloha ny faritra rehetra dia nomena novaiko mihitsy ny anarana hoe tsy lehibe any faritra fa gouverneur ny antony zay misy fahefana misimisy bebe kokoa omena n'izy ireo tsy hitanisy eto a satria ny gouverneur zany a
tokony misy reo manao conseil économique et sociaux mandrafitra an'izany gouverneur zany zany hoe misy gouvernementa kelikely mihitsy zany manao ny foto-drafitrasa rehetra au niveau ny gouvernorat raha izay faharoa zay no antsony ane nanomezany ny candidat tsika teo moa ny teny hoe ny tamin'ny andro ny tsiranana na vita an'izao tena marina zany tamin'ny andro ny tsiranana no nanome engin na hoe fitaovana fanaovana lalana tsy nisy tsony taty arina raha tsy zao tamin'ny fitondrako namena engin daholy ny région rehetrarehetra ny tanjona petratsika dia hoe mba anamboatra 250 km isaky ny région zany hoe mba mavita 5700 km isa-taona ary ao anatin'ny 5 taona tokony mavita 28700 km petsaka ny lalana vitatsika atao anatin'izany misy ny sasany tsy miasa ekeny zany fa misy kosa ny gouverneur tena miasa itsika kely ny teny ny candidat député teo mikasika an'le hoe 30 000 km 10 heures là 32 000 10 heures là 50 000 km ny lalana teto Madagascar tamin'ny après amin'ny niverenany fahaleovan-teny zao tsika amin'ny teny zao 15 000 km sisa no praticable satria tsisy fikojaky zany ary tsisy nanana vina lehibe intsony mba hanao lalana teto amintsika zay ny antony namezako engin tamin'ireo gouverneur hoe mba havita 28 700 km vitatsika zany zay ny antony nanaovana lalana pavé isaky ny district manerana ny Madagascar ary masahako miteny fa PDB ny toerana zay mbola tsisy goudron na 1 mètre ary fa zao ny olona manana an'leo fierté na hoe manana ny rehare hoe mba miova le tanàna ary zay no antony tenenako ny zokolahy koa candidat za miteny aminareo fa ny fanaovana politika tsy amin'ny Facebook ny fanaovana politika tsy afaka tsara hainao amin'ny Facebook tsy afaka tsara hainao ambony latabatra fa za miteny aminareo betsaka ny olona nanoana ana no mifatokisany ana tamin'ny 2018 fa zao tsika miteny zao avy roeny ny olona makasitraka ny zavatra natao sy ny vina zay napetraka satria misy fiatraikany io tsy misy Facebook eny amin'ireny olona reny fa za mandeha tongotra mandritra ny adiny 10 adiny 9 ny olona misaotra anao sy makasitraka anao hoe misaotra anao président fa mba misy hôpitaly aty aminay misaotra anao fa mba misy SP2 aty aminay misaotra anao fa mba misy sekoly aty aminay misaotra anao fa mba misy lalana pavé zany le fampandrosoana hoentitsika eto ty napetraka eto Madagascar ary farany moa tsy te hifamaly foana amin'ny candidat rahalahy ato tsy mbola nisy candidat rahalahy tany Fianaratsoa zany olona nyteny anao hoe président mba manamboary WC zay mba manambany ny vahoaka ny Fianaratsoa ianao raha hiteny hoe ny vahoaka ny Fianaratsoa dia angataka ny président hoe hanaovy toilette tsisy an'izany marina ny lazaintsika misaotra tsika fetifety andray matoandry Rajoelina momba ny fifidianana na nisy resaka ny candidat ny Randrena Soloniaiko tao mety isy fifidianana raha ovinany mety isy ny fifidianana any amin'ny faritra sy ny sisa io zavatra tokony ho apetraka io ary marina ny teneniny za rehefa marina dia teneny koa tena marina ny teneny hoe tokony fifidianana no anaovana ny gouverneur tena marina zany za zany dia mampanantena hoe rehefa lany ary ho lany filoham-pirenena eo dia hanao fifidianana ho an'ny gouverneur manerana ny Madagasikara Andriamato anisan'ny notsindrinao teo foana ny hoe eny fotony ahoana ny fahitanao an'izay le hoe fitsinjara-pahefana zay fitsinjara-pahefana koa moa zany dia teny malaza indray zay rehefa akaiky foana fifidianana dia samy mamoakany azy na décentralisation effective na décentralisation financière na zao fa ny tiako lazaina zany alohan'ny resahako momba ny fitsinjara-pahefana resahanay dia ohatrany hoe manaraka an'le rafitra telo apetraka io mihitsy le debaka dia mahafinaritra le zavatra satria resaka asika teo fototra hoe tsy maintsy atao aloha zay ampitsangana amin'ny vahoaka satria varavahoaka tsy misakafo dia tsisy fampandrosona vanina dia aveo niakatritsika hoe mapakatra misy elanelana mapakatra any amin'ny fitondrana foibe ny hetaheta ny vahoaka fa efa fiantoana fitsinjara-pahefana zavatra zay mampiakatra izy reo amin'ny rihanareo amin'ny rihana io dia zanaky ny faritra tsirairay avy manampahaizana amin'ny faritra tsirairay avy zay tsy mahita asa ny ankamaroany amin'izao tontolo izao satria fantatsika koa ny tahany tsy fananana asa hita amintsika fa midangana reo zany
no hofanina hanao zay corps vaovao zay a hampifandray andro anankiroa reo de tonga atsika zany am'le fitondrana foibe a de na fitondrana foibe mbola misy zavatra malemilemy a satria be loatra ny asa sahaniny fanjakana foibe be loatra ny asany a ka de maro a no tsy vita tsara de ny demarche nataonay zany a de hoe andao ary a ho tany saitsika inona dolo a ny asany fanjakana foibe io sy ny rasa mangaiky any amin'ny faritra zany sy any amin'ny commune sy namany a de ho jerentsika io a misy zany efa manomboka mijery an'izany eo anivon'ny teknisananay a reto dolo ny asa taony a reto a tsy misy antony a tokony hanaova ny fanjakana foibe azy de ireny zany a ho alefa ho sahan'ny faritra miaraka amin'ny teti-bola hanatanterahana izany nisy a efa nanandrana zany tany Eropa fa rehefa jereny a ny asany fanjakana foibe de misy 50 isan-jato a mahery a ny asa fanjakana foibe a no tsy misy antony a tokony petrahany a ao amin'ny ho ataony fanjakana foibe fa tokony alefany amin'ny faritra izay zany ny anay fijerena azy hoe tsy fotsiny hoe hizarana fahefana fa efficace an'ilay fitondrana rehefa kaikikaiky ny vahoaka kokoa ny asa natao a dia moramora kokoa ny fifandraisany eo amin'ny vahoaka satria na ny fotoana lany fotsiny vezivezena satria ny fotoana de vola na fotoana fotsiny a defa mahatonga asika hahantratrany na eo moa de zany a no tsainay hoe ahoana moana amin'ny fantrany io a anisan'ny zany a tsy maintsy jerena akaiky a sady tsika zany mamaha ny olana hoe midina ny fotony fitondrana no mamaha koa tsika ny olany fa ny efficacité ny ny administration zay zany tompoko ya misaotra tompoko somary lavalava ihany zay resaka politika izay a milohan'ny dirantsika ny lafiny ara-toekarena dia mpahafantarina antsika vetivety aloha mikasika ny fotoana mbola ananany candidat tsirairay avy ny candidat larana fahateloambin'ny folo andriamatoa sy teny solonyaiko dia mbola manana 4 minitra sy 3 segondra ny candidat larana faharaikyambin'ny folo andriamatoa zafady Saint-Son Radiranirina Daniela manana ny ampampotoana 7 minitra sy 9 segondra ary ny candidat Andry Rajoelina 20 minitra sy 9 segondra hiditra eo amin'izay lafiny ara-toekarena izay sika tompoko Madagasikara amin'izao fotoana izao eo amin'ny tany arkarena dia manodidina ny 4 isan-jato eo ny fitombon'izany anisan'ny ambany raha oharina amin'ny firenena hafa anisan'ny niaina ny Covid-19 isika ihany koa anisan'ny firenena eto an-tany izay hiaran'ny fiovaovan'ny toetrandro mafy indrindra na ny ahitana zany na ny eo amin'ny lafiny rivo-doza resaka tarehimarika ihany ako a manodidina ny taona 2024 9.7 isan-jato ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 10.5 isan-jato eo zany amin'izao fotoana izao ary farany ny tany fampidiran-kitra dia manodidina ny 10.7 isan-jato tamin'ny taona 2024 fanontaniana mipetraka ho anareo telo mirahalahy ahoana ny paikadinareo entina ampiakarana sy ampatanjaka ny toekaren'ny Madagasikara raha ianareo no filoham-pirenena. Atombotsika amin'ny Andriamatoa satria moa ianao anisan'ny manampahaizana manokana Andriamatoa Saint-Son Daniela Radiranirina eo amin'izay lafiny ara-toekarena izay ho atombotsika aminao ny fanazavana. Tena marina mampikaikaiky ny olona ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Tena mitaraina mihitsy ny olona amin'ny vidim-piainana miakatra dia miakatra.
Darana koa tsika amin'ny hoe manan-karena ty Madagasikara ty marina manan-karena Madagasikara fa tsy ny vahoaka ny manan-karena satria vitsy no misitraka azy ny olombitsy no misitraka ny arena ka zany tsy anakaiky rehefa miteny hoe manan-karena manan-karena malagasy no tsy ny malagasy manan-karena fa Madagasikara no manan-karena fa vitsy no misitraka misy problema na fitantananao zany satria dia miverina hatrany amin'le hoe mivangongo any ambony any dola fitantanan-draharaha rafitra foana ny problema ao rafitra ny tena olana eto amin'ity tanàna ity ny fisian'ny rafitra mampitosy nireo ny filan'ny vahoaka sy ny ataon'ny gouvernemanta ny clé amin'ny zavatra io satria raha isika zao ny famokarana sika mamokatra fa mbola amina fitaovam-pamokarana mbola tranaintsiany raha miohatra amin'ny rehetrarehetra noho zany ny olona miazakazaka mamokatra ny atsika miadana any atsika zany hoe raha manao fifanakalozana amin'olona atsika zany ny olona efa manondraka vokatra be aty amintsika tsy voatery vokatra mitovy ny atsika miadana satria na ny fitaterana an'iny azy mbola problema koa mbola tsy ampy ny zavatra ohatry zany dia vitsy zany ny atsika no ahondrana zany dia manana fiatraikany zany any amin'ny sadam-bola koa satria dia misy vola vahiny mivoaka amin'izany sy vola vahoaka sy vola vahiny miditra rehefa kely loatra ny atsika vitsy ny miditra ny azo be dia be no afara atsika be ny mivoaka zany eo amin'ny lafiny famokarana zany zaratena tokony atao ary zay zany tena hoe himasoanay dia ny hoe atao zay hahaingana anafanganana ny famokarana zay nga malofa dia apetrako ny hoan'ny sasany fa mety andray ny fitenena avy eo manosy ia andreo mato andrajoelona fotoanako moa efa kely de kely fa izahako atao angena be ihany le izy eo amin'ny resaka mikasika ny économie laza chiffre ianao teo fa tsara ihany no milaza hoe raha resaka croissance économique no resahantsika ny moyenne tamin'ny 2022 manerana ny Afrique de 3,6%. Fa ny Madagascar 4,4%. Chiffre avy any amin'ny Banque mondiale. Ny olana eto amintsika ny fahantrana ary zay ny mampisarotiny ana amin'ny resaka crise politique na tetezamita tiana atao eto. Tsarevy tsara fa raha ny taux de pauvreté teto Madagascar tamin'ny mbola nitondra ny Flou Didier Ratsiraka tamin'ny 99 67%. Fa vao nisy ny crise ny 2002 tonga dia nidina hatramin'ny 2005 hatrany amin'ny 74% ny taux de pauvreté teto Madagascar. Zay zany ny tenentsika hoe sarotra be io crise io. Ary ankehitriny ny Banque mondiale dia miteny satria nisy réforme be dia be nataontsika. Réforme momba ny secteur ny mine, momba ny agriculture, momba ny télécommunication, mifanampiana momba ny énergie. Dia niteny mihitsy ny Banque mondiale hoe raha mitohy izao lalana ataontsika izao fa indrindrindrindra ampiarina ireo réforme zay natao ireo dia azo 4 points Madagascar ao anatin'ny roa taona monja. Zany hoe ny taux de croissance ananan'ny Madagascar afaka roa taona d'après une projection de Banque mondiale dia hiakatra hatrany amin'ny 8%. Zavatra lehibe no tenenako aminareo zany tsy rehetraka hitrana pitsipitsiny satria ny fotoana mandeha dia mandeha arety moa ny zavatra tiako lazaina aminareo hoe zay ane no mahatonga n'le vahoaka hoe misy antony sy misy fiatraikany any amin'ny volaniny le izy reny olona rehetrarehetra zay manatrika ny mitsinina koreto areto teneniko anareo ny maro manana fakasitrahana daholo le vahoaka andrikehitriny satria nahoana voalohany aloha raha nisy ny filoham-pirenena nay nandresy lahatra ny Banque mondiale indrindra eto tsy tena hoe raha tsy voalohany faharoa fa za voalohany raha izay ny vola azontsika tamin'ny Banque mondiale mikasika ny lalana zay fa azo atomboko zao le izy satria potika ny lalantsika ary tena hoe zao ty lahara-pamehana 400 millions de dollars no azontsika anaovana ny lalana rehetrarehetra mba amerenana amin'ny laoniny ny lalam-pirenena rehetra eto a Madagascar raha izay. Faharoa resaka ny énergie satria rehefa tsy ampy ny operatana tsy maintsy mandresy lahatra mpamaty vola ianao nazahoako ihany koa 400 millions de dollars amin'le hoe projet connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar. Azany keo fa eo projet NIDA, eo projet NFIDA.
fa tiako lazaina aminareo zany dia zao ny tiako lazaina hoe areo no amaranako anazy manina ny vahoaka manaraka anahy satria ny discuter ny teny tamin'ny banque mondiale hoe rehefa miteny mahazo million de dollars foana fa andao mba asinina vola bebe kokoa amin'ny filets sociaux dia eto miteny aminareo tsy tena hoe inona moa vokan'izay fa fantatry ny mpanao politika ny vokan'izay ny olona nahazo an'ireny vatitsinjo nahazo an'ireny tosika faminy reny 2 598 525 no nahazo ny tosika faminy ny olona nahazo vatitsinjo 1 969 000 tiako lazaina aminareo zany hoe rehefa mbola tsy tonga aloha zavatra tsy vitako ekeko ary io no fanamby ametrako amin'ny vahoaka malagasy hoe amin'ny mandat manarako hiezaka amin'ny resaka industrialisation mba ahafana miteraka asa hiezaka mbola anakaikikaiky bebe kokoa ny vahoaka amin'ny lafiny fanampiny amin'ny resaka agriculture mbola tsy tonga amin'izay moa fa atsitoko sady satria za somary betsaka loatra ny atao poky sy ny atao tsaiko sy ny zavatra ho ataoko ny fotoana nefa hitako fa mandeha fa ny tiako lazaina aminareo dia izao be dia be ny dingana vitantsika ary reto misy boky reto misy programme omeko anareo mpanao gazety omeko anareo zay mila ihany koa fa rehefa mandinika ianao zavatra vita tao anatin'izay 10 taona zay na dia tsy lafatra azy tena mitena hoe dingana lehibe no vita sy natao ary ny sorako an'Andriamanitra makasitraka an'izany ny vahoaka malagasy tamin'ny toerana rehetrarehetra zay nareo anatsaratsika an'le mba ahafahan'i Madagasikara manatsara anareo antotanisareo hoe zany Andriamatoandro Rajoelina dia mbola hisy ihany fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ny réforme sy ny fanaovana ny fanatanterahana ny réforme no zava-dehibe zay ny fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola mazava ho azy mila toizana fa tsika ihany koa zany tsy maintsy miditra hoe ahoana ny ahafahantsika manodina ny arenantsika zay ahafahana miteraka asa sy miteraka tahiry ho an'ny vahoaka malagasy ary mba hisy fiantraikany ho an'ny vahoaka malagasy manana plan zany manana plan amin'ny resaka mine manana plan amin'ny resaka momba ny agriculture raha mbola misy moa fotoana dia ato daholo ny atotanisa hoentiko aminareo sy ny vahoaka malagasy eto mikasika an'izany rehetrarehetra sotra tompoko ya varina mihaino any Andriamatoa Rajoelina teo amin'ny chiffre de tene ny manko malagasy ny rapport ny banque mondiale teo ny akabeazany malagasy 80% ny malagasy sady tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra tsy ataontsika zavatra sarotra le izy fa raha ilaza ao amin'ny resaka programme dia izao zavatra tokony hipetraka betsaka loatra ny fanafarana entana avy any ivelany no entana alefatsika any ary tamin'ity mamenatra satria fa niakatra any amin'ny 800 000 tonnes ny fanafarana vary avy any ivelany dikan'izay zany raha tenenina dia ny fanjakana no manampy ny tantsaha any ivelany zany na any Chine io na any Inde io ka ny politika ny cité-na Radrena Solony haiko misy Andriamasy Navalny raha iresaka atsika an'io lemaky ny Betsy Mitatatra io nisy mosary teto Kere teto Antananarivo dia rehefa nisy mosary teto dia nanapa-kevitra io rangahy io hapitatra an'io lemaka io ary nametraka diky izy izay zavatra zay tompoko lahy sy tompoko vavy nandreseny ary ny teny izy zaho izy tsy mana fahavalo zavatra hafa fa ny fahavaloko dia mosary sy teny Radrena Solony haiko io ny fahavalony sy teny dia ny mosary tompoko lahy sy tompoko vavy inona ny ataontsika tsika zany raha programme rehetra io hatao daholo dia tsy mandainga ny olona raha vita programme rehetra fa misy ny lahara-pahamena apetrakintsika dia resaka rano io tsy maintsy mipetraka io satria tsy afaka mampitombo vokatra isika raha tsy voamaîtriser tsika io rano io za tsy mampanantena terrain manara-penitra tsy mampanantena piscine manara-penitra fa za kosa mampanantena ny malagasy rehetra zavatra ivelomany dia resaka rano barazy aloha ataony sy teny lahara-pahamehana manaraka an'izay dia zao inona ny zavatra tokony hipetraka zavatra tokony hipetraka koa faharoa dia resaka agriculture
Fantatsika tsara fa 80% ny malagasy rehetra dia tantsaha avokoa. Mila fanampiana reo. Ny aza tsy dia hampanantena loatra hoe hanome vary ny tantsaha na varimasaka ny tantsaha, fa za kosa mampanantena hoe tahaka tamin'ny andro premier république iny nisy fandraisana tsara, nisy budget napetraka ho an'ny tantsaha rehetra teto Madagasikara. Nomena budget ny lavanily, nomena budget ny café, nomena budget ny coton tany Tuiliara, nomena budget daholo reo tantsaha reo, nefa izy afaka namokatra ary tsy hananova kolikoly ny fahazahoana agrément na amin'ina na amin'ina. Ka za tsy te hiresaka sifra be loatra ao anatiny satria malagasy rehetra izay miheno ahy tsy delina amin'ny sifra. Fa ny zavatra makarary ahy vidiny vokatsinay ity taloha ny 5 millions dia lasa 5 000 izy amin'izao fotoana izao. Raha ny lavanily na no resa. Zay no sifra tiako tenena ao anatin'izay zavatra zay. Mitovy amin'izay koa ny resaka ina moa te langilangy. Tena potika io tsy maintsy jerena io ary mametraka an'izay politika ny décentralisation zay. Tsy ilaina io décentralisation io, décentralisation ara-bola, décentralisation ara-pahefana, décentralisation ara-pitaovana. Zay tsy maintsy apetratsika zany. Tsy hisy intsony baiko avy amin'ny foibe zany raha sitraky ny malagasy rehetra ka sy tenandrena solinaiko ny filoam-pirenena. Fantatsy ny zareo manao akory ny ampandrosoana ny taniny ao, fa ny atsika dia manampy azy omeo atsy zazakely reo. Hainy io, hainy manao sehatra rehetra na vary io na coton io na hasy io. Tadidio ny tantara miteny fa ravany vatsy 1, vatsy 2, vatsy 3, vatsy 4 zay nanondranatsika vokatra nanerana Ocean Indien, nanerana ny Afrika, nanerana nandeha tany ivelany. Concombre roa ho an'ny frantsay, ray amin'ireo any malagasy tamin'izany. Zany no nofiny sy teny hanampiana indray ny tantsaha fa rehefa voampy io, rehefa mipetraka io, mihena ny resaka insécurité zany. Miasa daholo n'olona, voky daholo, mitombo ny mpandohetra satria voky daholo n'olona ao anatin'izay zavatra zay. Sotro tompoko. Mangataka fitenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Miala tsiny i rahalahy candidat. Tsy afaka nitondra firenena mihitsy ianao raha tsy mahafantatra ny chiffre, raha tsy mahafantatra hoe hoaizitsika. Tsy afaka, tsy possible. Ary ianao moa miteny teo hoe resaka anao toadrano sy ny karazany fa zao. Nareo aza variana manao politika ambony latabatra. Zay teneniko hoe iny ambony kianja iny amin'ny terrain ihany no mibaiko sy mahafantatra hoe inona ny zavatra nataonao. Zao ny zavatra teneniko anareo. Nanitatra sy nanamboatra tsika amin'ny resaka agriculture na amin'ny fambolem-bary. Nanitatra sy nanamboatra toadrano tsika manondraka tanimbary zay tanimbary mirefy eo amin'ny 240 000 hectares nataotsika. Nametraka tsika nanome masomboly sy zezika. Ary ny zavatra mitranga dia mivoaka an'izay chiffre officiel zany. Niakatra 8% mivoaka bary raha ny ohatra tamin'ny 2022. Ny campagne teo aloha zany raha 4800 tonnes ny padi na hoe ny vary akotry dia lasa 5 200 000 tonnes tamin'ity taona 2023. Ny statistique afaka alaitsika daholo zany. Ary ny hena ny importation ny vary tamin'ity taona 2023 ty. Ray zay. Misy zavatra teneniko anankiray ngamba mety hitanao ihany, hitanareo ihany mba mankanaisa kely mba mahita an'izany PC23 any aloatra mangoro zany fa hitanareo hoe ahoana ny vokatra zany. Zay ngamba ny amaliko an'iny satria menahy tsy fampanantenana fa ny anahy efa manatanteraka ary indrindra tia ny amaranako azy. Anisany nataoko lahara-pameana ny resaka fambolena sy fiompiana. Niaraka nandany ora maro, fotoana maro, andro maro niaraka tamin'ny Banque mondiale satria miresaka projet izy hoe tsy atao tsony ny projet zao. Fa am'izao tsika miteny zao efa voasignena. Nahazo projet RI plus afaka jerenareo sur internet zany. Zay nahazo na famatsim-bola noho ny fandresiny lahatra. Nataoko niaraka tamin'ny Banque mondiale 225 millions de dollars zay natokana ho an'ny faritra aloatra mangoro sy ny faritra Sofia. Afaka inoko zany fa afaka taona vitsy dia vao mainka hitombo ny rendement à l'hectare
raha 3 tonnes à l'hectare ny rendement ankehitriny mino fa hiakatra hatrany amin'ny 6 na 7 tonnes à l'hectare any mivokabary zay ho azo any amin'ny alotra mangoro sy ho an'ny Sofia. Zay le chiffre en réalité ny resahako ary programme no lazaiko amintsika sy ny vahoaka malagasy eto. Ia, afaka mamaly ianao. Azafady fa rahalahy candidat chiffre anao zany aloha tsy mandeha any anatin'ny inona moa anaran'ity any anaty vilany vahoaka malagasy miala tsiny miala fondro za fa makany anaty volaniny sy mifampandrosoana ny olona mpamboly sy tatsaha za nandeha za nanao miavatoro za nanao miavatoro mijaly ny vahoaka malagasy ananovanareo mpitondra azy andriamatoa candidat rahalahiko potiky ny business n'olona rehetra tratrany monopolisation zay ataonareo jerevo tsara chiffre anao zany tsy miasa any amin'ny sehatra lavanily mijaly ny olona potika tomany chiffre anao zany tsy miasa amin'ireo mpamboly malagasy chiffre anao zany tsy miasa amin'ireo mpanao jakaka eto à Madagasikara chiffre anao zany tsy miasa tamin'ny resaka namotehanao ny lalana teto à Madagasikara tsy nisy mihitsy ny fitondrana namotika lalana be indrindra teto à Madagasikara raha tsy ty fitondrana zay tantananao ty za mitondra camion manodika ny lalana aiza nataonao izy amin'ny vola nataonao izy amin'ny vola io nataonao izy amin'ny vola tenenao vahoaka malagasy ny teny prime ministre hoe ao le volany fer nataonao izy amin'ny volany fer andriamatoa Filomba tenenao vahoaka malagasy janonony anazy zay za tsy otranao ary tsy mitovytsika sena ary ny zavatra mampalahelo an'andro any tena niveriko hoe mba ho ambony ny débat ataontsika eto fa tena mirefarefa amin'ny tany ilay débat ary fanenjehana fankalana fanaratsiana fidirana amin'ny fiainan'olona zay le izy tena mampalahelo satria fifidianana ho filoham-pirenena iny eto fa tsy fifidianana député na ho filoham-pokotany mialatsiny ary vahoaka malagasy tompoko oui efa niresaka momba ny business any ianao teo andriamatoa sy tendrandrenasolo eky tonga dia toizany amin'izay le fanontaniana ary hoe inona no tosika ho ataonao ho ataonareo telo mirahalahy amin'ny sehatra tsy miankina afahana mampiroborobo ny toe-karena dia eo ihany koa ny afahana manangana asa eto Madagasikara. Ny politika fananan'asa dia io anisan'ny vaindohan-dara ny anisan'ny lahara-pahamehana sy tendrandrenasolo ny aiko satria raha nametraka an'io fondation io nametraka an'io socle io na fondation na fototra dia mipetraka na ao anatin'ny pilier anankiray ao anatin'ny fiarahamonina io resaka fananan'asa io tsy metrapetratsika anome ohatra anareo ary azo alahatahaka zany ny an'ny Chine ny asa rehetra zay vitany machine dia ataony machine fa ny asa tokony ataon'olombelona tsy azo atao machine mihitsy nantsiny tahaka an'izay koa ny an'ny Rwanda tompoko dia tsy ny asa rehetra ao dia tsy maintsy mandalo cabinet spécial anankiray ary ny zavatra mahafaly malagasy koa miasa ao anatin'io cabinet io dikan'izay zany mila mipetraka tsara hoe resaka fananan'asa ahoana ny afahantsika hoe ny projet rehetra eto handeha hiteraka asa ho an'ny vahoaka malagasy ameko ohatra amin'izany ianao raha tena manana politika fananan'asa isika manome ohatra ntsika ao resaka pêche ohatra ao anatin'ny contrat ny pêche raha tokony ho izy tokony aty Madagasikara no andanjana anireny produit de mer zay nanantsika contrat reny dia ireny zavatra reny koa misy préparation ao tany Sénégal Nigeria an'izay zavatra iray misy préparation atao zay zavatra iray miteraka asa ho an'ny vehivavy ho an'ny olona antitra izay zavatra zay satria tsy asa ilaina force be loatra ao anatin'izay fa zava-misy amin'izao fotoana izao dia lasa misiny an'le contrat le asa lasan'iza lasany durban zay zavatra tiana ho faina eo resaka décentralisation fanomezantsika vola ho an'ny commune rehetra mandeha Madagasikara zay nisy za moa variana teo hoe miteny
candidat numéro 3 hoe efa nenjerika ianao manenjika io moa tsy manenjika ianao eo fa za ihany no manenjika eto samby fanenjika tsika ary samby candidat zava-misy am'izao fotoana zao zava-misy am'izao fotoana zao amin'ny resaka décentralisation io décentralisation mandrava tanteraka resaka monopolisation raha omentsika vola farafahakely 1 milliard d'ariary ny commune rehetra nisan'ny commune eto 1704 izy zay omena vola mandeha Madagasikara izay zavatra zay miteraka asa satria miverina tamin'ny taloha isika candidat numéro 3 marina koa aloha teneny dia ataoko marina nanome any agent reny marina ny anazy fa tsisy budget ka resaka taloha nisy an'ireny mpamboatra lalana communal cantonné reny fa miteraka asa zay zavatra zay mampiroborobo resaka asa dia resaka économie fanitarana le asa raha tsy hatsaraitsika zay le niteneniko teo amin'ny resaka décentralisation zareo mahafantatra hoe ahoana fanatsarana hampitomboana ny vokatsinay ity tsy maintsy mila miara-miasa ny teknisianina atsika avy ety miaraka amin'ny teknisiana miaraka amin'ny zareo any fotony mba misy zay zavatra zay mba tsy ho déconnecté ny programme atsika avy ety fa matetiky ny programme rehetra rehefa tonga any déconnecté tsy izy le zavatra ilain'le olo no tonga any ka izay no jerentsika io hoe mila mihaina aloha isika inona le tena zavatra ilainy le vahoaka dia iny no fahatsika miposea ny vokatsy rehefa mipetraka zay manambola ny malagasy rehetra ka antsoina hoe nosy sambatra Madagasikara aiza hoe izy amin'izay le tosika ho an'ny setrany tsy miakina ray dia ny fametrahana tontolo ahafahany mpampiasa vola vahiny miditra eto amintsika satria anisan'ny nampiroborobo ny toekareny Etiopia na Vietnam ohatra tonga dia itsiko satria tsy te handany lera amin'io ahako satria ny anay ny akabeazany malagasy dia tantsaha tonga dia itsiko mila isika manova climat de business eto raha mijery ny rapportny banque mondiale isika anisany zavatra fifanapetra n'io zavatra io ny fanampitsika an'ireo mpanjara eto Madagasikara na io vakiny io na io ina moa anarantia tompotany io zavatra tokony hipetraka hovaitsika aloha climat de business zao satria amin'izao fotoana zao zay olo havakavany zareo ao ambony ao ihany no mahazo an'izay mahazo asa amin'ny fanjakana mila mitovy ny malagasy rehetra na ny vakiny tonga ampiasa vola eto mila manara-dalàna avokoa tsy mila vidina zany agrément tsy mila tereterena zany ny business eto Madagasikara hoe zahay telo amin'ny telopolo ihany no mahazo manondrana letsi any ivelany mila hovaina daholo zany misokatra ho an'ny zanaky ny malagasy rehetra ny fanjara rehetra ary tsy mety zavatra ataoko voalohany ao anatin'ny programme koa dia fanovana ny lalàna régulation io mba ho tombotsoany be sy ny maro ao anatin'izay aza dinona fa tsy misy asa vita raha tsisy vola mahamenatra ane tsika amin'izao fotoana zao mbola tsy manana banque io zao Maurice manana banque roa eto tsy maintsy ho jerentsika koa izay zavatra zay mba hahafahatsika manampy tsy atao zavatra kitantsao androany ianao manome vola fa misy zavatra mipetraka eo ahafahana manampy ny tanora malagasy maro ireo avy any ivelany dia ho tonga aty Madagasikara satria ny olana dia zao le régulation tsika le lalàna eto ny fombafomba business eto tsy afaka ry zareo na dia te hody mila jerena zany ho an'ireo havatsika te investir aty Madagasikara le malagasy teneniko io mba hahafahany zareo tena malalaka tsara hampandroso any Madagasikara anao tongotra miara mamindra tana miara mandray soroka miara milandra hampandrosona Madagasikara ny rehetra no mandray anjara fa tsy ny olo tokana ihany no commande any Madagasikara toprasy toko ia manakambara Andriamato Sendry Sandanila tsara dia tsara ny zatra rehefa lasiana ohatr'izany fa ny tena fototry ny hoe industria dia misy ny vokatra mandevy ny famokarana mandevy ny famokarana manoana ny vokabary manoana ny vokatra samihafa fa raha anao industrie fotsiny sy hitondra ninina zany raha tsy misy raha hipetra-potsiny industrie mandevy manahoana ny momba ny herinaratra
industrie mitsangana ny herinarana be dia be ny industrie fa mitaraina momba zany fa tiantoko ny vahoaka ho an'ny firenena le zavatra satria ny industrie mandeha ohatra fotsiny naisy fotsiny ny asa ohatra ny asa mpivarotra fotsiny raisiko ny mpivarotra zavatra tahirizina amin'ny frigidaire na ny réfrigérateur potika ane ny famokarana zao tsy misy tsony zany rehetrrehetra zany noho zany any dia teneniko zany hoe ny famokarana alohany tsy maintsy jerena voalohany ny famokarana jerena dia izay no tsy teriko masaka ny fanangana industrie misy sehatra efa misy an'izany misy ny sehatra tokony izany fa tsy mivokatra mihitsy ohatra ny minina mizara tokony jerena amin'ireny rehetrarehetra reny fa izay foana hoe aty ambonitsika raha vao tsy mihaino le vahoaka tena mihaino an'le vahoaka inona marina ny tena tadiavina fa hoe ananganako an'izao hoe zay manko natao nadrizitanako maromaro zay ananganako an'izao eto ananganako an'izao eto dia firifiry no mipetrapotsiny le zavatra reny tsy miasa akory vola very dia simba ho azy eo le zavatra satria tsy hainona le vahoaka any fotsiny fa zay hita hoe tsara satria théoriquement tena aia anao an'izao anangana industrie fa le olona mitaraina na ny mpandrarana mitaraina tsy tafavoaka ntsony izy am'teresaka énergie ity misy fe zany tokony jerena zany reo raka te hampiroborobo ny industrie tiako tenena zay ny industrie tsy atsangana satria te anangana industrie ny industrie dia mitsangana rehefa misy ny vokatra tsy lany misy ny mbokatra afaka manangana industrie anao fa tsy teriko masaka io zavatra io ka ny anay dia zay foana ny fototra ho dia izay manana fotoana kely hamitinako an'ilay zavatra hoe ny zavatra io raha vao atao avy eny ambony latabatra dia tsy handeha mihitsy tany Marivoay zay 3 andro lasa zay dia ny vahoaka eninareo amin'ny tany manjery ato amin'ny TV zany teny le olona mihitsy ny navoakan'izareo tao hoe zahay io ny anay reto eto izy izy manana 50 hectares na tany ambolembary daoliny eto fa tsy mandeha ny fambolembary sopotra Marivoay zany tany amin'ny taona tany aloha tany amin'izao fotoan'izao izy raha voalohany zay tamin'izany ngamba zay dia efa 5 amin'izao izy no miteny azonareo enona zany amin'ny TV inona ny dikan'izay satria izy ihany mamoaka azy satria ozy izy ny lalana no enjehina fanenjehina hifaninanana anao lalana etsy za tsy mitena rasy ny lalana fa raha faninana nisan'ny lalana no andeha hifaninanana zay ny hifaninanana reo mpifanositra eto amintsika ireo raha ny lalana hifaninanana dia tsisy tombony zay ny taoko hoe misy antony mahatonga manangana lalana ohatra anay zao ny lalana tokony hoe namoahana ny vokatra ny tena maika raha misy ny vokatra dia ireo Marivoay ireo ny tena taminay hoe io ny zavatra angatanay tsy izany lalana zany fa ny tanimbarinay tsetsina efa nangatana 4 taona zay curevo io tanimbary io feno fasika io 50 hectara nanay tsiraray avy eny tsisy dikany satria tsisy tsony ny vary vokarina tena marina tsy mamokatra vary tsony Marivoay sopotra voalohany zany fa io lalana io izy ny any angatana aminao monsieur raderandrio dia curevo tanimbarina io fa io lalana io vitanay io zany tsy maintsy jerena zany inona no tena tonga dia atao bambaray fotsiny mako satria ny zavatra mora indrindra ane dia zay mahazo vola avy any velany anaovako lalana eto dia miteny hoe navita lalana zao mahazo vola avy any velany anaovako tosika eto dia manao ohatran'izao dia mbola ohatran'izay koa mbola proposena avy atsy hoe tena tady vola tsika hanaovana an'izany rehetra zany dia lasa trosa ho an'ny malagasy le izy ny fitrosana iatsy contre ny fitrosana atao raha tena misy ilana ary amin'ny lahara-pahamehana ny famaritana lahara-pahamehana mihitsy no tsy haitsika satria ny lahara-pahamehana ane zavatra folo maika daholo fa misy ray miankina manaina zay ka ny Marivoay zay raha ny lahara-pahamehana zao saitsika ny rehetrarehetra zao mieritreretra tena tsara fanamboaran-dalana tsara zany fa ho an'ny Marivoay zany namono ny asany namono n'le famokarana atao Marivoay tsy mamokatra vary tsony Marivoay zay ny fiainany ary tena tezitra izy amin'izao fotoan'izao be dia be ny kaohatran'izany noho izany dia averiko indray fa ny fiainona ny vahoaka eny an-toerana no vahaolana aza maika aza tao aloha anao an'izao dia navitan'izao fiainona vahoaka eny an-toerana fampiakaran'izany fanivana zany ho fototra afitrasa izay le nanganany an'le vondronasa hoe
hanampy ny vahoaka hampiakatra an'izay a dia fanaraha-maso ny atao amin'ny fanjakana tsy vitany hoe tsy anaiky a raha misy manao kolikoly non fanaraha-maso a ny ataon'ny fanjakana fijerena koa hoe ampidirina tsara amin'ny teti-bola ampiasa zavatra zany a ny fanarahana koa fanatanterahana zany a ary anisan'ny nangatahany zareo koa dia zay a be dia be ny fotodrafitrasa tsy misy ny ozina misy ny orinasa ao toerana fa tsy mahazo a marché mihitsy reo olona reo be dia be ny resaka n'izany taminay a hoe mba angatanay a mba rehefa misy fotodrafitrasa eto aminay a mba nahita toerana no ampanaovina azy satria dia misy dikaina reo olona reo satria dia efa misy angamba ao a efa voafatotra avy anany hoe izao ny fanarahana tiano anina dia tsy manako tenena ntsony satria tsy niverina tany amin'ny vahoaka hoe inona ny tadiavina zay foana ny zavatra tsy maintsy apetraka zany a miverina ny vahoaka araha-maso ny fanatanterahana azy ary ny fanatanterahana azy a dia io no tiako tenenina koa hoe tsy tokony a hangatana amin'ny fanjakana io tsy tokony hangatana amin'ny fanjakana ny fanarahana ny asa atao a fa tokony mipetraka efa mandeha ihany teknôlôzia any amin'ny internet a ny fanaovana ny politika publika rehetra tokony ho fantatra amin'ny antsipriany hoe iza ny nazo ny tsenam-barotra fa ahoana ny nazahoany an'ilay tsenam-barotra vita tanteraka ve le izy a ohatrinona ny vola teo a inona daolina ampiasana azy a zany a tsy tokony hangatahana ntsony zany fa tokony hisy réforme mihitsy amin'ny gouvernemanta mba hamoahana sur internet ny fanatanterahana ny politique publique rehetra tsy secret mihitsy zany rehetrarehetra zany dia ny io le vondro ny mpiasa foforono io koa no mbola hanampy satria tsy ny olona rehetra no hay maky an'izany a raha ny chiffre brut mety a mila manam-pahaizana mandika azy amin'ny vahoaka hoe izao ane nanaovana n'ity zavatra ity izao ane nanaovana n'ity zavatra ity a dia voara-maso a dia amin'izay fotoana izay a heno ho azy a tonga ho azy a any ambilaniny vahoaka ny vokatra ilay olana miakatra satria tsy le olana miakatra olana efa amin'ny vahoaka rehefa tanteraka iny a dia izy ihany no mahatsapa azy hoe tonga ao izy dia fantany hoe mety le izy satria misy ny azo anarana azy sotranao natsidika andriamatoa Saint-Son Daniel rahaderany irina teo ny mikasika ny jirama sy ny herinaratra sy ny angovo ahafahany sehatra tsy miankina miodina sy miasa andriamatoa Andry Rajoelina inona ny vahaolana tolotrao amin'ny resaka angovo sy délestage ny herinaratra eto Madagasikara satria anisan'ny mampitaraina ireo sehatra tsy miankina ary anisan'ny sakana indrindraindrindra amin'ny fahafahana manao ny indostria ny olana kasika azy io eto Madagasikara amin'izao fotoana. Rongama ny zavatra fantaniana napetraka ko teo momba ny hoe ahoana ny ahafahana manampy ny pandrana ny sehatra tsy miankina eto. Ny voalohany aloha tena za manjary lasa manitsy an'izy mirahalahy mianaka foana amin'ilay resaka nefa ny fotoanako efa foy dia foy. Za miteny fa raha mamokatra ny faritra anankiray ka tsisy lalana moana ny vokatra dia ahoana moa ny ahafahana mamoaka ny vokatra. Zay ny antony nanaovako vely rano tamin'ny vahoaka nalotra mangoro hoe anamboatra ny oerany 44 io ary vity io amin'izao tsika miteny izao mienany koa ana transport zany hoe zavatra ilaina zareo ary ho hitanareo valim-pividianana loatra mangoro rehefa ho avy ty fividianana amin'ny 16 novembre ty raha izay ilaina zany fa mali ny fantaninareo amikasika ny hoe inona ny mesure satria ny fantaninareo ny tena mazava be mihitsy inona ny atao mba ahampiroborobo ny famoronana asa eto Madagasikara sy manodina ny zavatra eto napetrako ny any hoe fanamby napetraka hatrizay ny tsy maintsy ary tsy maintsy hotratra io ny amikarana sy ny anodonana eto Madagasikara izay rehetra ilainy malagasy. Milaza aminareo zavatra roa fotsiny lazaiko zay ny antony hoe nametrahako lay tetikasa hoe ODOF one district one factory zany hoe district ray tompam-pamokarana iray apetraka any amin'ny faritra zay mamokatra. Zay ny antony nametrahantsika hoe any Ambatondrazaka nametrahana topy famokarana voatabia amin'izay tsy lo ny voatabia fa rehefa tsisy mampiasa dia afaka atonony zareo amin'ny vokatra maro tsy ho tanysaika ketchup sy ny karazany manjary mivalapatra itsika. Zay ihany koa no ametrahana any Tanimora any Ambovimbe mamokatra voanjo mamokatra any amin'ny 30 000 tonnes ana arachide na voanjo fa vidiny sinoa daholo dia tsy ahodina dia teo anteny hoe ametrahantsika toeram-pamokarana famodinana menaka any amin'ny sehatra indrindra moa zany fa any Ambovimbe sy ao Tanimora. Inona ny mesure tokony atao? Ray zany zay ODOF programme any fa tsy fampanantenana.
mametraka tsika ny otofa mametraka tsika ny fiarina tsy ho lazaiko hoe tsy fatapitra ny ihany 40 millions d'euros napetraka hoentina anampiana ny mpandraraha rehetrarehetra ao anatin'ny fiarina fa inona ny zavatra ho avy satria misy zavatra mbola tsy vitako a miaika zavatra mbola tsy vita ka ho ataoko a dia ny fanaovana industrialisation eto a Madagasikara tsy vitako zany namoronasa mampiteraka azy tsy vitako zany satria nisy lahara-pamena atao anatin'izay 5 taona zay ary ao anatin'ny 5 taona manaraka zay ny zavatra ho ataoko hoe inona ny zavatra ho atao tsy maintsy mametraka tsika mesure incitative na fepetra manokana ahafana misarika ny mpandraraha mba hoentin'izy ireo a mandraraha sy mampiasa ny volany a eto a Madagasikara efa nisy apahany betsaka nataontsika ao anatin'izany mikasika ny climat des affaires ny rahana vorony araka tamin'ny banque mondiale ametraka fepetritsika fotoanako mandeha be fa ohatra anankiray fanontaniana mipetraka hoe fa maninona ny tontolo ny fizahantany no tsy miroborobo eto amintsika manoloana ny reo firenena ao Maurice satria eto amintsika sarotra be ny mahazo apahatany hoentina nanganana hôtely ohatra zay natonga nametraka hoe ny identifiena daholo rehefa vita zany aizavy ny zone na misy réserve tany mpanjakana ahafana mampiroborobo ny fizahantany efa nanatsika daholo ny cartographie ataony appel d'offre lazaintsika hoe izavy aizany mila mametraka hôtel tsika ato hôtel 5 étoiles atsika metraka hôtel 3 étoiles zay zany le izy hoe mba tonga ny olona manao appel d'offre mahafantatra hoe aizany toerana anaovana hôtely amin'ny sehatra resaka fizahantany reny tsy afaka ivalapatra be amin'ny resaka industrialisation dia zay ny teneniko hoe mametraka mesure incitative tsika amin'ny hoe andeotsika metraka usine ohatra mamokatra simenitra rehefa tonga ny olona anao usine simenitra dia tsy mandoa taxe izy amin'ny fampidirana ny reo fitaovana rehetrarehetra ampiasaina eto Madagasikara inavy ny aba rehetrarehetra afaka ahena zany no ataontsika ao anatiny 5 taona manaraka ary rehefa mipetraka ao daholo ny planina rehetrarehetra anaovana an'izay zay ngamba mikasika ny industrialisation nareo moa nametraka ihany fotoanako efa 7 minutes 6 ny resaka momba ny angovo olana be io satria ny famokarana herinaratra eto amintsika dia mbola azo ihany avy amin'ny miodina avy amin'ny thermique na miodina avy amin'ny angovo zay nametrahako plan ty asa raha mahazo ny caméra 50 districts eto Madagasikara ao anatin'ny enim-bolana dia efa vita ny appel d'offre an'izany ametrahana parc solaire avokoa mba tsy isiny ny alatra gazoil mba tsy isiny ny jiro tapatapaka zany ny zavatra ho ataontsika eto Madagasikara tsy resaka akoatran'ny hoe resaka hydroélectrique ato daholo ny chiffre fa fotoanako moa efa foy dia ho faranako eo ny fotoatra tompoko Andriamato Saint-Son Radelanirina kasika an'izay angovo zay kasika an'le resaka natao teo zany mba tiako ahizy kely kosa fa io averiko indray fa zay ny olany manangana fotodrafitrasa teo zao izy tena zao ny candidat teo hoe tena fa manadrafitra aminao za dia manontany efa mba malala ve ny olana toerany hanao an'izay ianao sa nateraka satria nisy fampiramam-bolana nisy voalazo dia ateraka izay tsy mitena zany marina fa tiako tena fotsiny hoe izay ny problème le izy zany hoe ianao miteny hoe tsy ny lalana indray atahoana moa no mamoaka ny atahoana moa mamoaka ny vokatra raha tsy misy ny lalana zay mihitsy niteneniko teo aloha teo hoe tsy ianao course hanao lalana zay fa hanao lalana zay rehefa misy ny ilana azy efa misy ny ilana azy anankiray amin'ny ilana azy zay nylazainao hoe hamoahana ny vokatra zay fa eo anao zao miteny koa hoe misy tsy mitsara le projet tsirairay fa mba tiako tsapany olona hoe le zava-dehibe ny fiainonan'le olona fa na dia programme tsara be avy aty ambony aty tsara ane zany manao isinana voatabia zany ane tsara fa eo akaiky eo misy any marivoay kirevo ny tanimbariny nisy volana lefa tany eo akaiky eo misy mpandraraha mitarana be dehibe hoe ity énergie ity tena misy hena mihitsy ny productivité nay misy vola be dehibe zany afafy amin'le zavatra hafa ny teneninao teo ka zay ny tiako tenena hoe raha tsara ny le izy mety le hevitra ohatrany tsara hoe anao anangana le course fotodrafitrasa tsy mampandroso zany feverako azy vita ny fotodrafitrasa dia mipetra-potsiny avy eo firifiry zany mita jerana zany fary malagasy zany tsika na izy am'izay fotoana zao nefa raha ny tena marina
anangana industrie tsika izay ny tena maika amiko zany any tena maika ny industrie tokony atsangana ary tena hidirana vola be eto amintsika satria dia mitena zany dolo ny olona fa ninana mihitsy ny malagasy manao fitsaboana amin'ireo ravikazo ireo manana vertu be dehibe eo atokotany koa mijery ireo ravinareo miresaka amin'io ity manasitrana zao ity manasitrana zao fa maninona no tsy atao zay ny tena anisany lehibe hoe raha tsika ny manao fanodinanareo tsika manan-karena ravina mitsabo raha tsika manao tena manao an'izany scientifiquement manangana zavatra tena tsy hoe nahasitrana ny anina sy anina izy dia efa tsara zay tsy ho raisin'olo tsika raha izany zay nanjoantsika tamin'ny sivy eo sy satria nahasitrana olona arivo na zato na telo arivo tsy izay kory ny ividianan'ny olona azy fa raha io zava-maniry manana vertu be dehibe ireo no tena hoe anompokanana hery hanodinana ny azo fanafody ary manaraka ny fenitra raisam-pirenena hoe tena vita daholo ny resaka hoe testa rehetrarehetra masitrana zaraina ny test efa iarahany rehetra manaika ny testa hoe zao mifanaovana azy ekeny lera zao tolo zao tsika dia mpivarotra fanafody malaza mihitsy angamba raha izany rehetrarehetra zany vita ary vola be niditra amintsika amin'izany fotoana zany izany anie problème tsika tamin'ny vanily io koa satria akoatry ny tsy fahaiza-mitantana akoatry n'le tsy fiverenana tsy fametrahana ny olona eny toerana hanapa-kevitra fa fametrahana olona avy aty Antananarivo migery an'le izy dia io ny hafarany io zavatra io potika tanteraka ilay zavatra ary tsy mivanila rery miblakezy koa ambadibenio ao fa tiako verena zany dia zay hoe atao manara-penitra izy mba hifanakena io navoan'ny vanila ao dia zay vao misy fotsiny koa miverina avy any velany zay tena tsy mandefitra mihitsy zay raha vao miverina avy any velany hoe misy zavatra mihoatra ny tokony hoe kena ao anatin'ny produitsika dia zay vitany tsena tsisy vitsony vanila dia zay ny zavatra mahazo atsika amin'izao fotoana zao zay nataoko hoe io tokony io tena setra tokony hahalohany atsika io famokarana fanafody io toera tompoko ia andeha matoa sy teny inona ny vahaolana hoentinao amin'ity resaka angovo eto Madagasikara ety tena vesatra ho an'ny malagasy io resaka angovona ty resaka jirama ty satria na inona satria ny akabeazan'ny volam-panjakana rehetra dia mandeha any amin'io jirama io izany inona moa no vahaolana apetraka inona ny tena olana ny tena olana eto Madagasikara ny vahaolana misy fa isika tsy manana pitarika sa manapa-kevitra ho tombotsoan'ny malagasy rehetra zay zava-manky amin'ny eteto Madagasikara nandritra ny fotoana lava zany ameko ohatra ianao ny vahaolana dia ny olana dia jerevo tsara fa ny famokarana ny herinarantseto dia lafo raha tsy hovana io famokarany herinaratra io lasa mora dia ho perta foana isika ary tsisy orinasa ho tonga aty Madagasikara inona ny zava-misy raha 30 500 zany no amokaratsika azy dia viditsika 15 izy raha viditsika 15 zay misy fahatiantoka be ao ka na ila tadiavana olona ao na hitadiavana vazaha na hitadiavana izy hitantana n'io jirama io potika foana atsika ao anatin'izay zavatra zay ny vahaolana alefa fantatsy ny rehetra fa resaka famokarana amin'ny alana hidrolika misy contrat eo nandritra ny 5 taona zay tsy natao sonia io contrat io zay fantatra fa afaka mamaha olana ary fantatsika tsara fa délai de projet 4 ans na 5 ans eo fa tsy maintsy mila koa tsika alternatif ahoana ny afahatsika tena abijanona anty resaka dépense be mandehana amin'ny angovo ty ary mba mpihenahena koa ny vidiny angovo eto Madagasikara mba hitaritana ny mpanjara andeha en investissement aty Madagasikara inona ny zavatra ataotsika ny zavatra ataotsika dia zao hitatsika orinasa Ambatovy inona ny zavatra ataony Ambatovy nanao charbon de terre inona ny olana raha manao charbon de terre koa isika mametraka charbon de terre isika hamokaratsika ny inona naratra herinaratra mandraka avitatsika reny plan zay fifanapetrakinay tao anatiny na hydraulique io na gaz io zay misy any Tsuliara ny olona rehetra mety hiteny aby banque mondiale obediny banque mondiale na obediny FMI taorian'ny guerre en Ukraine nanomboka niverina amin'izany koa ny Europiana
tsy afaka ibedany Madagasikara mihitsy famonjena aina eto famonjena ny ekonomia ny malagasy ka zay tiako tenena io hoe ity resaka angovo eto ity betsaka loatra business ao aminy ary ny mpitondra ny tena manao business ao anatin'io zavatra io de tsy manana olo afaka manapa-kevitra hoe tena sa manapa-kevitra hoe hajanona ty business ty andao tsika hiditra amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara amin'ny fomba mora. Ya, misaotra anao. Mbola Andriamatoa Saint-Son Radelanirina dia hiditra amin'ny rehefa vita angam-ty andianty dia hiditra amin'ny loha hevitra fahatelo zay lasa kely sisa ilay fotoana fa ometsika ihany aloha hoe firy sisa fotoana hanana candidat tsirairay avy mbola omena fotoana ihany koa nareo ao anatiny anjara fotoana nareo any amin'ny faran'ny adefitra hitondra afatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny ny mpanaradianareo amin'ny fifidianany. Raha sitrakareo apetrakantsika 3 minitra isaky ny candidat avy izay dia ny fotoana ambiny amin'izay ho anareo tsirairay avy no atokantsika ho an'ny lafin'ny fanabeazana sy ny lafin'ny fahasalamana fa toizatsika aloha ny amin'ny resaka angovo ny olana tamin'ny angovo dia zay nahodina loatra amin'ny resaka jirama foana ny resaka hatramin'izay fihinan-jirama subventionné sady subventionnena dia hoe zatsy nanao subvention mpaninana indray hoe zatsy nanao subvention betsaka par rapport amin'ity sy ny namany fa ny tena olana tokony ametrahana azy ny fijeriko azy dia hoe sady ampivadiana amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Ny olana apetraka zany dia zao hoe firy isan-jato no voavokatritsika sady 5 isan-jato angamba ny capacité-ny jirama zay angamba ny chiffre farany hitako hoe afaka vokarina na tsy izy direct na le entreprise kely mamokatra ho azy dia vokatra zay atao kila nefa be dia be foana ny mangataka ampidirana jiro amiko zany olana apetraka dia zao hoe raha 5 isan-jato ny capacité-ny jirama ny olona mangataka hafa tompoka raha va mihoatra io manina tsy manana rotritsika manao angovo azo avozona dia miaro ny tontolo iainana koa tsika amin'izay fotoana zay satria maninona rehefa forcenao hiditra satria zany io mako le clientélisme fijeriko azy io hoe raha ny vahoaka tsy manana jiro dia zao kanefa ny tsy hitatsika économiquement tena manapotika atsika satria le nilazaiko teo le usine tsy mandeha ny herinaratra voatery mandany vola be mividy groupe firy zany hoe ny vidin-javatra tsy maintsy hiakatra be koa zany amin'izay fotoana zay dia zany taoko hoe tokony jerena zany zay hoe inona capacité ny jirama dia manao discipline atsika hoe rehefa io ny tratra tsy hanokatra foana tsika satria pénalisena entreprise tsika dia ny fiarikarenatsika mihitsy mipotika satria mihena ny ho azy fa ezahana zany ny hanaovana angovo azo avozona ho any zay client manaraka zany dia eo zany dia erisahako ny hoe eo angamba raha misy fiaraha-miasa amin'ny samy afrikana azo atao dia io resaka angovo miainga miherina amin'ny masoandro satria ty Afrika ty mihitsy ny tena be n'izay masoandro ty ary ao Congo ao misy an'ilay usine everin-drareo hamatsiana jiro mety mahatakatra ka ty Madagasikara mihitsy io zany tokony amafisina io coopération amintsika samy afrikana io zay zany raha ny fahitako azy sora tompoko. Ya Andriamatoa Andry Rajoelina loatra mbola teny sa tonga dia toizatsika non iteny fotsiny am'ilay izy zany tenaiko hoe ny anahy efa fanatanterahana ny anahy ary manana programme mazava tenaiko teo tamin'ny vahoaka malagasy hoe ny zavatra ataontsika ny tanjona apetratsika dia ny hoe ny fampiasana angovo azo avozona ny atsasaka latsaka kely ny district manerana ny Madagasikara ao anatin'ny enim-bolana efa vita izany mametraka sisy dia azo parc solaire photovoltaïque avokoa ilaza vitsivitsy fotsiny ny any Amboasary any Ambovombe
mahazo mégawatt, ny anabosary mahazo mégawatt, Fangiandrano ametrahana mégawatt, Manakara ametrahana 3 mégawatt, Manakara ametrahana mégawatt, Mandrotsara ametrahana mégawatt, sy maro Ambositra ametrahana 3 mégawatt, 50 villes fa sationany zay efa ao anatin'ny fanatanterahana. Zay tena ko ilaina expérience ny mitondra an'ity firenena ity fa tsy afaka atao fotsiny hoe sidina fotsiny hoe ilatsaka filoha dia ilatsaka filoha tena miala tsiny miala fondro faharoa manarakarak'izay matoa amin'ny teny hoe ny subvention foana natao teto amin'ny pétrolier. Ny zavatra subvention natao tamin'ny pétrolier teto lazaiko aminareo olana be izy ity satria ny prix an'ny pétrole ny ankamaroany malagasy dia mbola mampiasa pétrole avokoa. Ny vidin'ny pétrole 2430 ariary zao nefa ny tena prix réel an'io 4139 zany hoe fitondram-panjakana zany manao subvention mba tsy hampavomafy ny saramby-bahoaka sy ny vahoaka tsy mandady arona. Zay nametrahako défi ary vitako io apahany betsaka omeko ny vahoaka malagasy tsy manana jiro tsy hampiasa jiro pétrole intsony ary hozaraiko se vao vita ny fividianana amin'ny herinandro dia hanomboka izary fa ny malagasy rehetrarehetra dia hozaraintsika kit solaire avokoa amin'izay tsy mampiasa pétrole ary tsisy tsony ny subvention ary farany ngamany satria chiffre io ilainy ny zavatra subvention ataontsika ao anatin'izay hoe vérité de prix zay 7 milliards 690 millions zay ny subvention isam-bolana ary 92 milliards d'ariary ny subvention ometsika amin'ireo mpanao solika ho foanako zany ary mivolanaovana subvention ividanana jiro amin'ny ampahany betsaka dia hozaraina amin'ny vahoaka malagasy tsy hampiasa pétrole intsony zany jiro ny vahoaka malagasy ray manontolo rehefa lany filoha-pirenena indray ny président André Rajoelina miditra ny anatin'ny tokantrano zany ary anao économie vahoaka malagasy zay le défi ataoko. Nisy fangataham-pitenenana nataon'ny candidat miala tsiny miala fonjo fa tsy haiko niezaka ihany tsy hiterehany candidat numéro 3 hoe jusqu'au viny anao no hanao promesse zao ndray ianao misy promesse vaovao ndray vitanao firy zany ny isan'ny zavatra promesse nataonao tsy tanteraka miala tsiny aho fa anisan'ny zavatra nandresy lahatra mony mba ho nanohanako anao tamin'ny 2018 iny dia resaka sakoa 400 mégawatt tena ny teny mihitsy tonga dia vitaiko tonga dia zao tonga dia merinandro ambony hoe ty fa vita ny mandanao fa tsy président tsony ianao androandray anao mbo hitena miala tsiny mba aza fahanana lalitra ohatran'io ny vahoaka malagasy azafady ianao mitena mirefarefa ny débat ianao mampirefarefa ny débat satria tsy zavatra azo tsapahitana zavatra teneninao zany na teo ianao nandria 10 taona miala tsiny kosa amin'izay zavatra mora ny mitsikera rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao dia mora mandeha le anako mora mitsikera rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao sakoa zany tompokoa lazaiko aminao mety tsy fantatrao le dossier satria mora ny mitsikere mba jerevo kely hoe inona ny panne maininina inona ny olanao hoe mba jerevo aiza le olona tompon'io hoe zay le zavatra midiko lazaina aminao hoe aza mitsikera fotsiny ianao za miteny aminao mifampanantenana zay ataoko hoe tsy hampiasa ovatsiana jiro kit solaire zany amin'ny herinandro zany dia ho ataoko eto Antananarivo vita amin'ny fividianana izaka eto Antananarivo zay zavatra lazaiko tompoko dia tanterahako tsy mitena hoe tsy misy olona tonga lafatra tsy mitena hoe zany tena tonga lafatra fa ny afaka lazaiko anao ny 20 na 60 isanjato ny zavatra tampanantenako dia vita avokoa ary eto moa farany teneniko anao zavatra farany ho teneniko dia zao ianao mantsy mitena an'le pipeline dia eo ano mieritreritra mba ino kely le hirako fantatra ianao fa tsy mieno fa sy vao inony ny mpiara-miasa aminao ny hira nataony reto vilinandroy reto téléphérique ozy izy efa mandeha train urbain efa ao ary inona nolazainy mikasika an'le pipeline efa ao pipeline efa ao ary tsy maintsy mandeha tsy maintsy vita manjary tsy ampy le zany hoe rappel kely manana fotoana ianao mbola manana fotoana lavalava 10 minitra sy 30 sekondra ny candidat sy tendra sy ny ndrenasolo ny haiko 7 minitra sy 9 sekondra ny candidat André Rajoelina 3 minitra sy 7 sekondra misy loha hevitra napetraka ny fanabeazana sy ny fahasalamana rehefa avy eo omena fitenenana aloha ianao raha iresaka amin'izay angovy le izy ane monsieur le candidat tsy le fanatanterahana problème ko zareo ka za manatanteraka
fa le safidy ny zavatra atao zay ny tena problème resaka téléphérique atsika teo tena mihevitra marina ve ianao a fa tena lara-pahamehana zany zavatra zany ohatra amin'ny lara-pamehana hafa zany hoe tiako tenena hoe mba ray proposition-nay zany dia zay omenanareo rehetra mihitsy izy hoe dia efa kivy angamba ny olona meno anao hoe vidinany fotsiny mba enoyany le vahoaka ina ny tiany a dia raha io le énergienao a amin'ny fanatanterahana io no tena le zavatra ilainy vahoaka le takiany vahoaka iasy mitena hoe tsy ilaina ny any nafa ozy a misy resaka laram-pamehanao a misy a ny hoe tena maika raha inieno ianao a dia raha io énergie hoentinao io a tena mba efa lasa lavitra ihany tsika fa le izy ho azy zay dia rehefa manao ozy ianao manana expérience ny expérience a normalement fara zany a mba asiana natao retour d'expérience zany hoe jerenao hoe nanahoana moa zany le expérience-ko dia arenina roatra ka tsy mety ohatra zany a move tamin'ireny a afa-po tanteraka ianao a tamin'ny vokatra azo a tamin'ny fananganana ny sekoly manara-penitra ohatra sao dia nisy zavatra hoe tokony mba hatsaraina hoe sao dia mba kosa za tsy miteny hoe za tsy mana jugement fa miteny fotsy mba jerena hoe ohatra zao ny kit solaire tena izay ve ny niveauany zavatra tadiavy ny vahoaka amin'ny jiro ao aminazy fa ovay a le fisafidianana zany a le zavatra atao mifeverako azy zay moa ny anay zany a dia efa amin'ny adianina mihitsy hoe ny anay dia hoe sisy haino a atrany a ny any fotony hoe inona kay ny teny ilainareo eto inona kay ny teny ilainareo eto marovoay ohatra zay zany a tokony raha izay ny vitatsika dia mba mandroso amin'izay tsika fa ary tonga mihitsy a any amin'le fiainany vahoaka tsy mitaraina ohatra zao ny olona rehetra mitaraina asa samy hafa nga mavahoaka jerena fa tsy dianay tena mitaraina ny olona hoe tena sahirana izy tena sahirana mihitsy ny olona ka zay nataoko hoe sao dia mba misy zavatra tokony hovany raha ohatra ka efa be ohatra zany ny zavatra ny effort natao a efa be ohatra zany fototsavatra asa natsangana nefa tao vomaika mitaraina vahoaka miteny hoe mbola tsy nisy ohatra nyity dia tokony mba jerena zany zay fijery koa zany ho any tanindrazana no lazako an'izany fa tsy sanatria fanakianana be fahadany fotsiny saotra tompoko ya mbola amaly ny manana fanamarina mikasika hiditra amin'ny roa hevitra farany tsika resaka sosialy fanabeazana sy ny fahasalamana ataontsika resaka fahasalamana le izy hoe misy vahaolana na misy sosikevitra hoentinareo ve mba ahafahan'ny vahoaka misitraka bebe kokoa ny resaka fitsaboana sy indrindraindrindra le fandraisana an-tanana eo amin'le fitsaboana amin'ny ankapobeny asa raha tonga dia ho raisina andriamatosy teny ny famarinan'izay izy rosa izy ray atombotsika amin'ny resaka fahasalamana dia azonao tonga dia tohizana amin'ny resaka fanabeazana 7 minitra sy 9 segondra ny fotoana nananao ao anatin'izay raha mbola tianao tohiza ao anatin'izay a mbola manana le 3 minitra ianao zany a ao anatin'izay a anaovana le teny farany afatra ho an'ny vahoaka ya atombontsika amin'ny resaka fanabeazana le izy satria tonga dia valiko malaky le izy satria mbola misy teny tiako ataoko rehefa vita ity raha resaka fanabeazana ny olana eto Madagasikara dia potika tanteraka mihitsiny io resaka fanabeazana io ary résultat 80% ny malagasy tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra rapportny banque mondiale ary hita fa betsaka ny tanora ny ankizy a tena potika ny fampianarana satria ratsy ny kalitao fampianarana eto ny olana dia resaka kalitao fampianarana eto a Madagasikara tsy ratsy ny fanamboarana sekoly tsara zany na filoharatsiraka nanao an'izany isaky ny fokotany nanamboarany EPP raha 80 000 zany a ny isan'ny fokotany eto a dia raha vita EPP 80 000 izy tamin'izany fotoana zany ka tiako tenenina ao anatin'io zavatra io a ny olana eto a dia resaka kalitao mila jerentsika io na lalan'ololahy dia resaka fanabeazana ary sarotona amin'ny fanabeazana io ao ary za no mpanao politika anankiray
manana école tena manana maha izy azy eto Madagasikara na io kalitao ny fampianaranao ny vokatsy n'io école io ary ny ankizy zay nianatra tao dia manohy fianarana any Grande-Bretagne daholo ary manana maha izy azy na reconnaissance zay nomena mbola tsy tokony nomena any Madagasikara fa nomeny zareo mialohan'ny fotoana satria mbola tsy vita mihitsy ny écolenay dia fa nomeny noho n'inona noho ny hatsara ny kalitao ka io kalitao io dia manana politika izahay mazava tsara hanatsarana ny kalitao ny fampianarana hanatsarana koa hananatsika mpampianatra manara-penitra zany tena zavatra ilain'ny malagasy mpampianatra manara-penitra satria ireo mpampianatra reo dia ny akabeazany tsy voaofana ary tsy afaka mamita an'izay fampianarana zay tsy maintsy jerentsika tsy maintsy apetratsika ny hananatsika politika mazava tsara hanofanana ny mpampianatra rehetra manerana ny Madagasikara nefa entre temps tsy maintsy hampianatra ny malagasy tsika zay ny teneniko zanaka malagasy zay teneniko tsy maintsy mampiasa ty resaka digitalisation ty zay nanomboako amin'ny resaka fampianarana satria miankina amin'ny koa resaka fahasalamana satria ny mpampianatra mahay tonga dia efa mampianatra amin'ny alalan'ny internet an'ireo ankizy zay manerana Madagasikara zay mpampianatra amin'izao fotoana zao hita fa misy lesoka kely tsy qualifié le mpampianatra hampianatra za malagasy dia lasa potika io fampianarana iza moa ny ray aman-dreny mba manana karama kely eo handefa mpianana any MEPP ary ahoana tsika no mirereo hoe mandeha ny fampianarana eto Madagasikara aza fitahana ny zanaka malagasy ireo taon'oloreo no avy ny Madagasikara dia zay tiako hoe tsy tokony hovana io kalitao fampianarana io mba hahafahantsika manana vokatra tsara amin'ny resaka fanampiarana ataoko faran'izay aingana momba ny fahasalamana ohatra omeko atsika any Afrique du Sud nanao digitalisation ry zareo dikan'izay ny olona rehetra na mpamboly na mpiomby na mpivarotra kapiky na mpivarotra salikely na inona tafiditra ao anatin'ny système dia misy zavatra alaina kely ao anatin'iny tahaka ny assurance ihany io iny no afahantsika mitsabo tsy mentrapetratsika io digitalisation ary banque mondiale fa efa namatsy volatsika momba n'io digitalisation ary tsy mentrapetraka atao lahara-pahamena satria manampy amin'ny resaka hanavoazatsika resaka fitsaboana eto Madagasikara izany. Andriamato Andro Rajoelina manana 3 minitra sy 6 segondra ianao mbola anazava ve ianao mikasika ny fakely ay Eniary Eniary Andriamato Centre Rahateraniry ihany amin'ny fanabeazana fantatsika tsara amin'ny fanabeazana no antsika ny fampandrosoana raha tsy manana olona voaofana tsika tsy afaka hanao ninina mihitsy problema eto amintsika tsy mirona any amin'le asa any amin'ny tsy manofana olona tsika handraharaha zareo ny expérience ny fiarina hevitra tena tsara be dia be mihitsy ny olona tena vonona amin'le izy fa zaiko naverina amin'ny raiky sana nahoana le izy fa ny eko azonay fotsiny dia hoe sarotra be ny manao an'le dossier sarotra be manao le dossier hanika le olona zany taraina aminay izy hoe zay dia efa very vola tamin'io satria dia napiditra vola tamin'ny banky dia aveo tsy mivaly le izy dia tsy mahasaby verina moa le olona zany dia tsy mahasaby teny izy ny tiako teny amin'izany dia zao ny fanabeazana zany aloha ny idirana amin'ny zavatra zany ny amin'ny fanabeazana tokony hanofana olona mpandraharahantsika ny fanabeazana zany tena chantier iray manontolo mihitsy ho anay hoe tena mila ovana mila fatarina amin'ny cyclety voalohany inona ny tanjona mena ny fampianarana ohatra hoe ny fitotoana voalohany dia tokony hahay mikajy hay mamaky teny sy manoratra afaka efa mahay tsara ny tantara ny tanindrazana efa mahay ohatran'izany dia ataokony hoe amin'ny eto izy efa taona manaraka mba efa mahay indray izy ny momba ny fianarana teorika teneko fotsiny zao fa tsy izany mamaritra an'izany fa ny mpampianatra après teorika dia avy eo izy misy sampana hoe eto izy dia tokony hay handraharaha misy koa tonga dia natao handraharaha zany hoe misy mila ovana tanteraka mihitsy zany dia lavitry ny fanabeazana fijeriko azy tsika tsy manofana olona handraharaha zay ny tena problema
ary sarotra ny mandrara sarotra ny mandrarana dia misy aza volonté mpitondra fanjakana hoe tena hoe tia misy vola petraka ataova firina anao dossier firina voatazona satria tsy haizany zavatra zany dia tsy tratra ny tanjona ny eo amin'ny fahasalamana dia mbola amin'ny problème ampakariny olona ihany no ampakariko amindreo dia ny fananganana an'le hôpitaly be dia be ngamba tena mety ilaina fa ny tena ilainy vahoaka amin'izao fotoana izao dia le fanafody tsy misy na lafo be io zany dia mbola mifandray amin'le proposition teo ihany teo aloha ihany fa io zany anisan'ny zavatra tokony enjehina io ary ny tena problème koa tsy tonga any amin'le tany lavitra andrina satria mbola tsy vita lalana daholo moa zany eo zany anisan'leo ilana lalana fa kosa afaka mitady hevitra hafa atsika dia eo fampiasana ny teknôlôzia manana expérience any africaine ihany dia jereko zay hoe azo alaina amin'ny africaine expérience ny Rwanda tamin'izany fotoana zany livraison fanafody fampiasana an'ireny drone mora amboarina amin'izao fotoana izao tsy sarotra mihitsy na any amin'ny ady aza reny drone reny zao manimba ny avion de guerre ny sasany satria tena pratika le izy alefa ny Rwandais le izy iny chargena ny fanafody dia any amin'ny point anankiray tonga ny fanafody zavatra ohatr'izany zany tokony tadiavina amin'ny fahasalamana dia faharoan'izay ny malavitra ny toeram-pitsaboana koa dia hitaraina ny olona mihitsy lavitra ny toeram-pitsaboana ho an'ny any ambanivohitra dia tokony jerena koa zany zay hoe aizany point tokony isy toeram-pitsaboana na tsika zany misy politika azontsika safidianana io na itsika misafidy hoe tena andeha raha tena andeha tsika any ambany isaky ny fokotany asitsika CSB2 ohatra CSB tsy fantsany falazava mba hôpitaly arak'izay mapety azy na tsika miteny hoe ny lalana mandeha amin'ny point anankiray ny tena asiana hôpitaly mba lehibe eo dia ny lalana mandeha eo no hatsaraina dia mba miakatra ny sasany misy safidy azo atao be dehibe amin'io vahaolana ara-pahasalamana io fa ny fototra ny vahaolana zany dia hoe ampanakakezina ny vahoaka ny toeram-pitsaboana zay zany tena fototra Sotra tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina manana 3 minitra sy 6 sekondra ianao iresahana mikasika ny fanabeazana fahasalamana araka ilay niresahany fanontaniana napetraky Christian teo ihany raha misy loha hevitra hafa ihany koa ao anatin'ilay 3 minitra fa araka ny tenena teo hoe tonga dia marina ihany koa oui raha ohatra afaka manana an'izay 3 minitra zay 6 sekondra na iresaka ny loha hevitra hafa fanampiana fa ao anatin'izay le fotoanako moa efa 3 minitra fotsiny zany ka ny zavatra ty lazaina raha misy ngambany hoe fitondram-panjakana tena nanao ezaka lehibe tamin'ny resaka fahasalamana sy fampianarana dia tsy nisy ohatran'izao fitondram-panjakana ny tariako zao ny zavatra tiako lazaina aminareo dia tsotra ny chiffre foana ny lazaina ny président Didier Ratsiraka no anisany nanao université isaky ny rivopartany fa kosa mbola tsisy filoham-pirenena aloha teto navita sekoly isam-pokotany mbola tsisy nanao an'izany mbola tsisy mihitsy zany fa kosa ny zavatra nataonay dia nametraka 4198 ny salle de classe natao manerana ny Madagasikara ary 210 000 nisan'ny mpianatra nianatra indray raha nisy ny fanampiana ary zay neny madiso any mpanao politika fandana mamanontany kely hatrany any amin'ny ravikazo any ny fanomezana kit scolaire ny fanomezana an'ireo tablier ny fanomezana an'ireo boky indrindrindrindra ny boky rehetrarehetra efa 11 millions ny boky zay nizaraina ary any amin'ny EPP ny akamaroan'ny EPP efa manana tablette am'izao tsika miteny zao faranakeo iny satria ihany tsy ny fotoana mandeha be faharoa efa 2 minitra sisany raha ny hôpitaly efa niteneniko foana fitondrana mifandimby teto 80 ny hôpitaly vita ny mpitondra depuis 1960 ka hatramin'ny 2018 ny hôpitaly naorina sy natsangan'ny mpiara-miasa amiko 3 ny hôpitaly manara-penitra zay natsanganay zavatra goavana be zany fa raha anakeo ny tsy teny momba ny zavatra rehetrarehetra satria fa 2 minitra sisany fa misaotra atsika rehetra eny ary amarana ny fotoantsika amarana ny fotoantsika manana ampatsahivana kely zany ny fotoana 3 minitra sy 7 sekondra ny andriamatoa sy tendra solinaiko ny andriamatoa Sendra Fontanela Raderanirina 3 minitra sy 7 sekondra ny andriamatoa Andry Rajoelina 2 minitra sy 7 sekondra ao anatin'ireo fotoana nananareo ireo zany no anaovanareo ny afatra farany ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ireo mpifidy zany mpifidy anareo sy mpanarady anareo mialohan'ny fifidianana fa satria moa
nisy ny atsapaka tamin'ny fiatomboan'ny aty hevitra tamin'ny fandraisana fitenenana ny larana kandida larana fahatelo no nandray fitenenana voalohany, ny kandida larana faharaiky ambin'ny folo no nandray ny fitenenana faharoa, ary ny kandida fahatelo ambin'ny folo no nandray ny fitenenana afarany. Araka ny natsapaka nataon'ny CENI dia rehefa anao ny fandraisana fitenenana farany dia ho atombotsika ny amin'ny larana fahatelo ambin'ny folo ny fandraisana fitenenana, larana faharoa ny larana faharaiky ambin'ny folo dia mamarana azy ny larana fahatelo. Omenanao ny fitenenana andeha mitoa sy teny amin'izay afatra ho an'ny foka malagasy zay. Fanampiny kely fotsiny hoe efa reto ny fotoana efa ao anatin'ilay 5 minitra zany le 3 minitra araka ny efa nofaritany ny CENI tao anatin'le hitondrana le aty hevitra. Ny anapiko azy hoe rehefa tapitra le fepitaona dia maty miaraka amin'izay ihany koa le micro araka ny efa noresantsika teo. Ry vahoaka malagasy ho antsika ny tokantrano na eto toerana na ny ivelany. Voalohany indrindra moa dia misaotra betaka atsika rehetra nanaraka anay hatramin'ny farany. Eto am-pamaranana dia hisarika ny saitrika rehetra momba n'ity fifidianana ity. Izaho sy teny Randriana Solony aiko tompoko dia araka ny fefanambarako teo aloha iny dia nametraka ny tapa-kevitra handeha hanao propaganda. Ny antony tsy hamela any ingahy Rajoelina handeha hanao propaganda irery, fa izaho kosa dia mitaky foana raha misy azo atao mba hipetraka eo amin'ny latabatra boribory mba hahafahantsika fefamijery hiarovana ny krizy mety ho avy ao anatin'izay zavatra izay. Ekeko ary isika rehetra any atokantrano indrindra isika eto Antananarivo. Ny tolona isika ny bombardena tamin'ny grenade lacrymogène nareo, fa ny zavatra teneniko anareo dia te hanentana androany. Raha ohatra ka isy ihany ty fividianana ity dia manentana nareo aho mba hifidy. Ho antsika manera Madagasikara, raha tsapanao fa ny hapotika ny fiainanao, mitady fanovana ianao, potika ny fivelomanao, potika ny lalana teto Madagasikara ho anareo mpitatitra. Ho antsika mpianatra eny université tsy nahazo bourse ianareo, ho anareo mpampianatra tsy nahazo karama ianareo, potika ny fampianarana eto. Ho antsika paramety zay tsy nahazo karama rehetra, ho antsika mpanao lavanila na mpanao jakaka ny business rehetra ny potehana teto. Raha mitady fanovana isika, vonona sy tena Randriana Solony aiko, hanao tongotra miara-mamindra, tana miara-mandray, soroka miara-milandra, hanarenana indray an'ity firenena antsika ity, hame tsara tsika ny tena fototra. Inona le fototra? Ny fototra eto dia resaka décentralisation. Tsy resaka resahana fotsiny io, fa apetratsika manomboka any amin'ny fokotany. Marina fa tsy dia voalaza loatra ao amin'ny lalam-pandorenana io fokotany io, fa apetratsika zay zavatra zay, ka zay président fokotany lany eo tsy mila chef de district no anendry azy. Ny fokotany maromaro izay tokony fa ho lasa commune ometsika commune, tokony ho lasa district ometsika district, tokony ho lasa région ometsika région, ary vao mipetraka isika ometsika ny budget mpanjakana sy ny fahefana hanarenana any Madagasikara ka hantsoina hoe nosy sambatra Madagasikara. Saotra to. Mbola misy 5 sekondra. Eny ary tompoko. Andriamatoa Sendrison Daniel Raderanirina, teninao farany 3 minitra 9 sekondra. Ia, misaotra ny vahoaka malagasy rehetra nanaraka an'izao fandarana izao. Ny avatra dia hoy izaho hoe izao fotoana. Nama tsy misy occasion ohatran'izao intsony hanovahanareo tanteraka. Hitondranareo olom-baovao, izay nanomboako ny teniko teo, olom-baovao hitondra n'ity firenena ity. Tsy hamerina sy hanovakely etseroany nataony teo aloha sy nataony amin'izao, satria raha jerenareo tokoa moa ireo ny fandimby teo toa niara-ny asa foana izy rehetra reo hatramin'izay. Tsy teny fotsiny eto
itatsika fa olona niara-ny asa foana rehetra amin'izay zany eo reo zany a tsy safidiny olona reo amiko fa ny safidinareo a dia olom-baovao tsy mbola teo izy a tsy hitanareo tany amin'ny tokotany a tsy hitanareo mpitapita antoko a fa olona manana vina miankina amin'izay tianareo atao zay tena hitanareo a fa ianareo no mahalala an'izany ianareo no mahalala hoe inona ny zavatra tena maharary anay ohatra n'le olona tamaripay fantany maharary azy anjarantsika ny mametraka lamina mametraka rafitra ampakarana an'izany satria mety izany tsy misy ary io zany tena lakleny fahombiazany programma tolotray raha tafatsangatsika io corna mpiasa vaovao io mampifandray ny vahoaka ny etaetam-bahoaka sy ny fanjakana dia lazaiko anareo amin'ny famanodikan-davitsika mialohan'izany a dia atokatsika amin'ny fanavotana andreo a tena latsaka anaty fandrana lalina satria ilaitsika ireo a hanao ny asa fampandrosoana satria araka ny teneniko tsy izany manao asa fampandrosoana izany mitarika anareo fa tsy izany manao asa fampandrosoana fa ireo oloreo ka raha olona malemy tsy afaka tondratsika amin'izany fampandrosoana izany tsy vitan'izay ihany fa hovahantsika koa ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana zay ny nametrahantsika iorihany alazaina io hoe ireo olona reo a hiaro anareo a amin'ny etraketraky n'izay manao etraketraka aminareo satria atreto a ianareo no matahotra hiditra birao fa amin'izay fotoan'izay a zanakareo mifaritra no hoao amin'ny corps vaovao io a izy no hanampy anareo a raha misy raha-panjakana atao a eo akaikinareo mandrakariva izy a hanampy anareo amin'izany tena révolution zany zavatra any ovana ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpiasa-panjakana tsy sanatria hoe hifandrafy fa haiara-miasa tsara satria misy a olona afaka miteny amin'ny anaran'ny vahoaka mifandray amin'ny fitondram-panjakana dia hisotra tsara ny asa rehetra ny mbola manevitra amin'ny segondra ny faharoa dia tsy voaresaka teo eo amin'ny fanjakana foibe a ny zavatra tena akoatry ny hoe amaivantsika arak'izay azo atao a ny asan'ny fanjakana foibe a dia ezahana koa ny tena hahakaika vahoaka ny fanjakana io rafitra telo io zany a no antoka handresentsika ny fandrana aloha anatsindrotaona rehefa vita zay fandresentsika ny fandrana zay a dia hiary tapitra ny telominitra soratoko Andriamato Andry Rajoelina ny teny amarananao azy manana 2 minitra sy 5 sekondra to ya efa nolazaiko ombenimbeny fa indrindra moa tamin'ny fanambarako irotsaka indray ho filoam-pirenena dia ny teny manandanja nolazaiko tamin'ny vahoaka malagasy teny hoe manolo tena ho an'ny tanindrazana teny mavita-danja zany ary ny fitantanana ny firenena amiko dia adity sy andraikitra ary zay no nanolokako tena hitondra ary mino sy manantena fa kely sisa dia ho vitatsika ny ampiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy ny tsinjo ny marefo ny tsinjo ny reo vehivavy manano tena hitsinjo ny tanora amorona asa ary indrindraindrindra ametraka tontolo vaovao eo amin'ny resaka fandrarana eto Madagasikara ny antony noritako filoam-pirenena dia ny fahafantarako fa tsy maintsy ho avitra ary tsy maintsy ho tafapetraka ny vina sy ny tetikasa rehetrarehetra atao ary za mino fa izay atao ety amin'ny tany dia misy fiatraikany amin'ny fiainana ny an-danitra zay no anaovako hoe anaovana ny soa tsy anaovana ny ratsy tsy hoentina hitondra fankalana koa ny politika fa hoentina anasoavana ny vahoaka malagasy ary zay no mampijoro anao hoe ny anaty tsy fitiavana fahefana tsy fitiavana voninahitra fa kosa tena fitiavana ny tanindrazana sy ampandroso any Madagasikara ary indrindrindrindra anavotana ny firenentsika ity zay ny teneniko ao anatin'ny teny filamatra hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary sika rehetra tsy maintsy mandresy eny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra hatreo zany a ny ady hevitra izay nionana izy telo mirahalahy candidat mirotsaka ho fidiana ho filoam-pirenena eto Madagasikara amin'ny alakamisy 19 novambra izao
Andriamatoa Andry Rajoelina, candidat larana fahatelo. Andriamatoa Saintson Daniela Radiranirina, candidat larana faharaiky ambin'ny folo. Ary Andriamatoa Siteny Randrena Soloniaiko, candidat larana fahatelo ambin'ny folo. Isaorana ianareo telo mirahalahy mitondra izay fanazavana sy fifanatrehana teto anivon'ity fandarana ity. Isaorana ihany koa ireo mpanatrika sy mpanoana. Misaotranao Lova Rabary niaraka tamiko teto nandritra izay fotoana izay. Isaorana indrindra ianareo atokatrano any manaraka n'ity fandarana adihevitra ity. Tsy adino ihany koa ireo teknisiana rehetrarehetra izay nanampy tamin'ny fanatodisana sy ny fampitana tany antokatrano rehetrarehetra tany. Alohan'ny sarantsika tanteraka dia iangaviana ianareo telo mirahalahy ijoro eto aloha eto dia ifandray tanana satria tao anatin'ny fifanajana tanteraka no nametratsika ny adihevitra ary dia ho marika izay fifanajana izay dia ifandray tanana ianareo mirahalahy ianareo telo mirahalahy azafady. Dia mankasitraka tsika rehetra dia mifarana teo izany fampitana mivantana taty amin'ny CCI Ivato dia mametraka ny mandram-peonary tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho an'ny andriambavilanitra toa ho an'ny tanindrazako efaiko ny adidiko. 20 Novambra, fifidianana filohan'ny Repoblika, andao isika ifity.